Miaraba tsika rehetra indray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao maraina zao ato anatin'ity fandarana miara-manonja ity akasitrahana hatrany ny fanarahanareo ny fandarana na amin'ny alalan'ny onjam-peo izany na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera ihany koa. Nisy fotoantsika ny ato zany hoe indray andro zany satria dia nisy ilay fanapa-kevitra ny raisy ny fitondram-panjakana ny zoma lasa teo izay nampianto ny fandarana tamin'ny Ainomanjery teto Madagasikara izay notondrona moa tamin'izay fotoan'izay fa dia hoe miteraka fanakorontanana ny fisiny ilay fandarana amin'izao fotoana ny valanaretina mandalo eto amintsika izao izay zavatra nahagaga ny mpanara-baovao mihitsy na ny teto toerana na ny tany ivelany ny nahita n'izany zavatra nataony ny teo anivon'ny fitondram-panjakana izany. Ireo onjam-peo izay voakasika moa dia nisy ny atao hoe valandresako ampanao gazety natao nampahafantarana fa be da be ny zavatra voatohitohina vokatr'izay fanapa-kevitra ny raisy ny fitondram-panjakana izay ka tsy azo anekena an'ilay fanapa-kevitra izay noraisina tamin'ny zoma lasa teo. Isika dia niezaka nanaraka ny lalàna manan-kery tao anatin'izay ny teto amin'ny miara-manonja ary dia tsy nanao fandarantsika omaly saingy kosa nisy ny karazana dingana teo amin'ny lafy ny araky ny lalàna izay natao amin'ny alalan'ny fametrahana fitoriana sy fitaraina teny anivon'ny filakevim-panjakana na ny conseil d'état. Efa nisy ny valandresaka ao ampanao gazety nataony ny mpisolo vava izay nitondra n'izany atotataratasy zany omaly nitondra ny fanazavana mikasika an'iny ary taorianan'izay dia nisy ny signification nataony ny vaditany mikasika ny fametrahana an'izay fitoriana teny anivon'ny conseil d'état izay. Isika zany dia mametraka fa ny eto anivon'ny miara-manonja miaraka amin'ireo Ainomanjery izay nanao an'izay taratasy zay dia ny lalàna no arahantsika ary nanaja an'izay tsika tao anatin'le izy ka araka izany indrindra dia misy vahiny raisitsika amin'izao maraina izao hitondra fanazavana mikasika an'izay zavatra natao zay satria zay no antony amerenatsika an'izao fandarana zao satria zay no voapetraka sy voafaritry ny lalàna manan-kery dia izay no mahatonga atsika miverina manao an'ilay fandarana. Sao dia misy mamitany manko nareo fa maninona ny verina fandarana dia izay mihitsy no nanasana ny maître hery eto akaiky eto amin'izao maraina izao hanazava hoe inona avy ny dingana nataotsika omaly sy nefa vitatsika mahatonga atsika zany miverina manao an'izao fandarana zao amin'izao maraina izao. Dia miarabanao maître faly mandray anao eto amin'ity plateau ny miara-manonja ty elaela ihany koa anao ny tsy hita tao anatin'izay tontolo ny ataontsika hoe fitafana sy fampiresahana amin'ny mpanara-baovao zay inona avy ny dingana vitatsika zany hatreto ary mahatonga atsika miverina manao an'ilay fandarana amin'izao maraina izao. Mba tsara ho fantatry ilay mpanaraka ny miara-manonja zay manko hoe misy antony matoantsika miverina manao an'ity fandarana ity taoriana n'ilay ataontsika hoe valandresaka ampanao gazety natao rehefa nahazo an'iny taratasy intsika dia nametraka hoe zay tsy hipetra-potsiny fa hanao ny dingana mikasika an'io ary tsy raviravitanina mikasika an'io dia zay no mahatonga atsika satria tsy anaiky n'ilay ataontsika hoe fampiatona n'ilay fandarantsika dia nanao an'izay dingana araky ny voafaritra lalana zay maître hery. Miarabanao honorable Fidèle ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja amin'izao maraina izao. Marina tokoa ny teneninao teo fa elaela angamba tsy hita ny sasasasany amintsika no ny antony raha malala moa ny ame anara-pahasalamana amin'izao fotoana izao dia ezahana fitiana akelezina mihitsy zany le hoe fifandraisana zany aloha mba iarovana sady miaro teny ianao zany no miarany koa zany ny mpiara-monina aminao sy ny mpiray-firenena amin'ny tena ihany koa. Araky ny voalazanao teo tokoa moa zany député Fidèle dia nisy tokoa zany ny ataontsika hoe fombafomba eo amin'ny lalàna zany izay nataony ataontsika hoe ny orinasa izay mikirakira ny Ainomanjery zany manoloana ny fanapahan-kevitra décision iny décision interministérielle iny fa tsy zavatra hafa akory décision interministérielle izay hoe nanatsahatra ny fandaharana eo amin'ireo Ainomanjery maromaro ireo misy isan-karazany izy ireo ary raha tsy diso ahako dia tamin'ny fomba tany anatina réseaux sociaux moa zany tena nahafantarana an'izy io zany tany am-boalohany tamin'ny zoma teo zany hoe zoma fahatelo amby roapolo ny volana avril teo zany
ary dia tsy mipetraka teo moa zany ireo le ataontsika hoe orinasa mikirakira ny ty hainao manjery ity fa dia nanao ihany koa zany zay zavatra tokony ho fantany mba ho fiarovana ny zoany sy ny tombontsoan'izy ireo dia nanao ny ataontsika hoe requête misy anankiroa moa zany le requête natao ny anankiray dia misy an'le hoe requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision interministérielle en date du 22 avril 2021 zay zany le requête anankiray voalohany zay nalefa tany amin'ny conseil d'état dia miaraka amin'izay ihany koa zany mazava loatra moa zay no voalazan'ny pitsopitsony eo amin'ny lalàna hoe misy ihany koa ny démarche natao zany eo amin'ny fangatahana ny hoe annulation zany hoe fanafoanana tanteraka mihitsy zany an'izay le décision interministérielle zay dia nisy ihany koa zany ny requête aux fins de sursis à exécution de la décision interministérielle izay natao tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana aprily raiky amby roapolo sy roa arivo teo nalefa ihany koa zany io tao amin'ny conseil d'état zay zavatra zay zany dia voaraisoama tsara zany maly alatsinainy mala alatsinainy zany maraina no voaray tao amin'ny conseil d'état zany ireo requête reo déposé soma tsara zany misy moa ny fitomboka milaza hoe voaray ny fahafito amby roapolo ny volana aprily zany ireo requête anankiroa ireo tsy nijanona tao eny nefa ireo orinasa mikirakira ny hainao manjery voalaza ireo zany fa dia nanao ihany koa ny fampahafantarana satria mba mila afanganana ihany koa zany le procédure fa tsy voatery andry la notification ataon'ny conseil d'état zany ireo hainao manjery ireo fa dia nakavady tany zoany zany ohatra ny olom-pirenena rehetra ohatra ny fikambanana rehetra makavady tany zany fa tsy voatery foana hoe iandry ny notification ataony any amin'ny conseil d'état izay vao andeha hanao procédure isan-karazany dia natao zany zay fampahafantarana izay zany ny signification natao par voie d'huissier zany io ary dia voaraisoama tsara teny amin'ny direction de la législation et du contentieux zany izay misolo tena ny etam-malagasy teny amin'ny mahazo arivo zany io signification io mampafantatra an'ireo requête anankiroa ireo zany maly ariva somary isahirana ihany moa ny vady tany nanao an'ilay fampahafantarana satria nampiandrasina efa ora iray latsaka kely zany ny amin'ny ho raisina ve sa tsy ho raisina le signification fa atao hoe tsy tokony handray sinsisa dia nampafantatra moa ny vady tany hoe ity kosa aloha zany dia signification par voie d'huissier ary tokony handray mihitsy zany ny état malagasy amin'izay fotoan'izay fa tsy voatery hoe miandry an'le notification avy any amin'ny conseil d'état raha ny voalaza ny lalàna ihany koa amin'ny pitsopitsony kasika ny amin'ny conseil d'état zany dia ny fametrahana na ny dépôt fotsiny aza an'izany requête zany dia efa mampiantona avy hatrany aloha an'le fanapahan-kevitra nyraisin'ireo ministère maromaro reo anankidimy ireo zany hoe les décisions interministérielles efa miantona avy hatrany aloha zany ny fampiarana an'ireo le hoe décision interministérielle io fa mandra-piandry kosa nefa an'ny fanapahan-kevitra na ny didy avoakany conseil d'état mikasika le requête nalefa makasika an'ile hoe suspension ana fandarana io député Fidèle mankasitraka maître rery tikan'izay zany satria efa voapetraka le izy tao anivon'ny conseil d'état mbola vita ihany koa ny signification teo anivon'ny DLC tikan'izay zany miantona aloha le décision miantona aloha le ferintsika aloha zany manao an'le fandarana ao anatin'izay mandra-piandry an'izay hoe inona le tena fanapa-kevitra avoaka ny conseil d'état manoloana n'lay fitoriana zay nataonareo mpisolo vava moa zany teny anivon'ny conseil d'état io zany zay zany zao ny zavatra zay le izy ary tiako mariana kely député Fidèle fa raha ny tokony izy moa nisy namana anankiray tokony araka tamiko teto zay mpisolo vava izy angamba ny tena hoe à la bonne place tena nanazava ny pitsopitsony an'izay le hoe paipaikady eo amin'ny ataontsika ao amin'le fangatahana fampiatona sy fanafoanana an'izay décision interministérielle zay kanefa noho ny antony ara-pahasalamana moa zany dia ilana tsiny fa tsy tonga eto ny namana ka dia raisiko ny andraikitra moa hoe manazava an'izay hoe les lois 2004 036 tamin'ny 1er octobre 2004 zany no lazalaza ny kipitsopitsony mikasika an'izay le hoe miantona aloha zany le fanapahan-kevitra interministérielle io décision interministérielle mandra-piandry kosa ny didim-pitsarana avoakan'ny conseil d'état loi mihitsy zay zay le lalàna zay satria mako sao dia misy mihevitra hoe ka misy arrêté na misy an'izao ndray loi eto ny resaka lalàna ny resaka eto eto ny resaka makasitraka maître rery zava-dehibe zay noentinao zay ahafany ty fandarana ty mifampitafa indray aloha amin'ilay mpanaraka ny fandarana satria varadatsaka ho an'ny mpanaraka ny fandarana iny fanapa-kevitra ny raisy ny
fitondram-panjakana iny ary zay moa natonga atsika hoe tsy miravoravitanina manoloana an'izany nefa kosa ao anatin'ny fanajana ny lalàna manan-kery dia zay nentinao zay ny fanazavana rehetra izay ataontsika ao anatin'ilay team manao an'ilay resaka fiarovana zany ao anivon'ny ataontsika aty amin'ny fanoherana mihitsy sy ny tontolo ny haino manjery no mitondra an'izay fanazavana teo zay dia akasitrahana be anao na anome fotoana ho an'ny mpanaraka atsika misy mbola anampianao an'izay ve aloha raha ohatrikany député fidèle saotranao raha ohatrikany satria tsy indroa tsy intelo akory ny andalo amin'ity fandarana miara-manonjy ity za dia makahery anareo mampantoko hoe makahery anareo sy makahery atsika izay mandray anjara mavitrika anatin'ny tony fandarana tahaka ny tony satria tony zany no tena ilaina amin'ny fiainam-pirenena fampatsiahivana zany hoe fitaovana anankiray zany a ahafahana mitaiza satria fitaizana zany no tena atao mitaiza n'le vahoaka ary tsy ny vahoaka ihany fa na mitondra fanjakana rany tezaina koa anatin'ny tony fandarana tony lasa mahasosikevitra izy hoe ay ary zay ny tena mahatsara ary mahatsara le hoe ny mpanohatra dia tokony tsy angina tokony hiteny satria manana ny fomba fijery ny mpanohatra ary ny fisin'izany mpanohatra zany angeny anisan'ny tena zatra anankiray tena mampisany hoe démocratie eto amin'ny firenena ary ny fanapahan-kevitra na hoe décision interministérielle zay miseho amin'ny endrika politika satria na tiatsika na tsy tiatsika dia misy lecture politika asoana zany amin'ireny hoe fanapahana fandahara ireny zany hoe le tena le zo fototra mihitsy zany le fahalalahana amin'ny teny le fahalalahana maneho hevitra mihitsy zany any mihitsy zany no tena voahosohoso tanteraka ary zany zavatra zany dia tena zava-doza ho an'ny démocratie ary endrika anankiray ihany koa zany tena azo ilazana ihany koa any amin'ny angle anankiray hoe tena misy jadona mihitsy ange efa endrika anankiray isehon'ny jadona anie zany hoe fanampianam-bava ny olo-pirenena fanampianam-bava ny mpanao gazety tsy afaka miteny manoloana ny raha-pirenena ka za dia makahery anareo makahery atsika izay atao anatin'ny tony fikambanany tony ny tenako moa eto miteny ihany koa amin'ny anaran'ny bureau politika ny tiako Madagasikara izay tena hoe makasitraka tanteraka an'izany hoe fandaharana ataontsika zany mba ho fitaizana ny olo-pirenena iaina tanteraka anatin'izany hoe fahalalahana sy ny démocratie zany ary ny tany-tandalàna makasitraka maître hery dia eny any izy somary ao ambadibadika ao reo anatin'le mpisolo vava sy ny vaditany zay miara-miasa amin'ny ekipa atao anatin'ity ekipa misy atsika ty moa dia tena rafitra angezabe anankiray zay tsy dia fantatry ny olona loatra raha tsy efa tena misy zavatra ohatr' zao vao hita hoe reny fa mipotra ary ny any amin'ny akolafy hafa rehefa misy zavatra mitranga dia hoe reto ekipa reto indray ny mandray manohy an'izany zavatra zany fa zahay foana moa ny hita eto zany satria zahay ny aty anoloana miresaka dia hita foana fa le ekipa miasa ao ambadika matetika tsy tazana loatra raha tsy ohatr' zao nareo vao hita hoe ay misy an'izany maître hery zany koa ao ambadibadika ao maître elo ao ambadibadika ao miasa be dabe mpisolo vava ao ambadibadika ao miara-miasa amintsika ary mandrafitra an'ity karazana hoe fanaovana ny dingana rehetrarehetra aty amin'ny fanoherana ao anatin'izay atao hoe fampitezana araka ny nambaranao teo zay dia braso ihany koa maître makasitraka député ary dia mametraka mandram-peona ny mpanaraka ny fandarana miara-manonjy veloma totoko eny ary veloma maître hotizatsika ny fandarana zay noresahana teo zay zany ny mikasika ny lafiny araky ny lalàna satria araky ny efa napetraka tsika tamin'ny zoma lasa teo dia nametraka tsika fa itsika dia hanao an'ilay ataontsika hoe dingana araky ny omeny lalàna ary amin'ny mampanohitra tsy botolo atsika zany fa zay le hoe opposition intelligente dia manaraka an'izay dingan'izay tsika zany tsy midika hoe miravoravitanana satria rehefa tsy niteny tamin'ny lasireny teny fa maninona reo ny mangina fa tsy zay le izy ity zany tsy anaovantsika resaka hoe tonga dia mokondobe fatany fotsiny fa mametraka tsika hoe zao ny tokony zavatra ho isy eto amin'ny firenena ary zay na tonga n'lay fandarana manokana nataontsika ny alahady arivo no nandraisam-peo azy ny antsona ny filohan'ny RMDM ary nalefantsika tamin'ny alalana tambajotra-tserasera fa tsy tamin'ny tonga dia mivantana tamin'ny haino manjery ny antony satria mbola ametraka n'ilay fitoriana teny anivon'ny conseil d'état tsika niaraka tamin'ireo ekipa ny mpisolo vava eto anivon'ny fanoheran'ireo ka rehefa voapetraka somatsara izy zany dia mirosotsika zany amin'ny dingana manaraka nazava ny tenyny président Marc Ravalomanina fa miandry ary matoky ny conseil d'état izy ao anatin'izay hoe hijery araky ny fahamarinana azy ny rariny sy ny hitsiny ny eo anivony zany conseil d'état zany amin'ny fitsarana aniny zavatra zay nitranga iny ny zavatra zay nisy dia ohatr'izao rehefa nipetraka
iny taratasy io zany satria rehefa hitantsika tany amin'ny tambajotserasera izy dia tonga ihany taty anivon'ny hainao manjery samihafa zany le izy hoe nahazo version physique an'le taratasy zany tsika hoe tia mihitsy le taratasy izay décision interministérielle moa zany mampiato an'ilay fandarana rehefa voaraintsika io taratasy io dia ny fampiantso ny teo anivony samy hainao manjery hoe ahoany ty zavatra ty inony ty zavatra misy ty dia niantso ihany koa moa ny teo anivony no lavitra tsika hoe eo ambany fia iny no lavitry ny asa fanaovan-gazety dia miantso anareo anivony lavitra zany zay hoe misy zavatra ohatran'izao mitranga sao dia tokony misy fampiresahana fivoriana ahafahana mandinika dia nivory moa taty amin'ny samy hainao manjery aloha zany nivory dia ny réaction voalohany dia nampiatso mpampalala vaovao hoe izahay dia mampafantatra fa ity zavatra ity dia mamono ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety zay aloha zany ny zavatra vonoany voalohany hoe le fahalalany ny asa fanaovan-gazety satria lay zoan'ny olona ahafantatra vaovao ny zoanao ampahafantatra vaovao dia nitsahan'lay décision zay rafitra natanatohatra ambany indrindra raha ny lalàna ny jerena nefa lay zo fototra dia lalam-pandrenana no mametraka azy noho izany dia mandika ny lalam-pandrenana ty fanapa-kevitra raisy ny fitondram-panjakana ty dia zay na tonga n'lay fivoriny ny samy teo anivony hainao manjery hoe andao tsika ivory dia ampalala ny be sy ny maro fa tsy mety amintsika io fanapa-kevitra io noho izy manitsakitsaka ny fahalalany asa fanaova-gazety ary dia nanao antso tamin'ireo ankolafikery samihafa ny avy eo anivon'ny société civile ny FFKM tamin'izay moa dia niteneny hoe nareo anivon'ny FFKM dia tena tsy manaiky an'izany hoe fanitsakitsahany fahalalany asa fanaova-gazety zany noho izany dia atsononareo manoloana an'ilay zavatra mitranga zany amin'izao fotoana zao hoe ty fanapa-kevitra nataony fanjakana ty ankoatran'izay dia teo ny ho lavitra zany ary ireo société civile ny fiarahamonim-pirenena maro samihafa dia isorana be da be ao anatin'izay fa nisy kosa nyfaraisakina tao anatin'le izy na ny taty amin'ilay orinasan-gazety zany na ny teo anivon'ireo fiarahamonim-pirenena izay nitovy mihitsy ny eritreritra samy nandray fanapa-kevitra nitondra ny raharaha teo anivon'ny conseil d'état ary izay zavatra zay satria zay ny rafitra omen'ny lalàna hoe raha dia mifanjakana izy dia ny anivon'ny conseil d'état tsika fanjakana eto le mandray le fanapa-kevitra dia zay no nyrosonana akany ary zay no mahatonga atsika hoe tsy atao botolo le izy fa nentina nakany amin'ilay rafitra izay vovonana ediny lohany raha am'izany dia mifanjakana zany ary tao anatin'izay dia tsy misy koa zany ny ataontsika hoe rafitra afaka andehananao raha amina fanapa-kevitra fanjakana ohatran'ireny akoatra ny conseil d'état ilay fikambanana maro samihafa izay nanao fanambarana dia dingana raingeza be tokony ahafahan'ny fanjakana mandrefa zany ny zavatra zay nataony hoe inona marina moa zany ty nataontsika ty satria enatra ho an'le firenena ane zany raha ohatra ka ianao fitondram-panjakana mandray fanapa-kevitra dia mitsangana daholo ny fiarahamonim-pirenena rehetrarehetra miresaka ary manameloka ary mandiso an'le fanapa-kevitra raisinao noho izany dia tokony ho tonga saina zany ianao hoe tsy mety ny zavatra nataontsika iny zalahy ny eloko ibaboana nge mody rariny teny malagasy tsy hita zay maharatsy azy zany ary fampiasa hatramin'izay fa eto amintsika mazana na dia efa fantatra zao ary fa diso le zavatra niraisiny dia mbola mitady hevitra hafahafa sadasada ihany fa tsy mety hiaiky mihitsy hoe miaiky zahay fa nisy tsy nety ny zavatra iny ka noho izany dia ekena zany ny ataontsika hoe fahadisoana atao anatin'iny ka neloka ibaboana mody rariny fa dia io moa zany tsy maintsy mbola eo foana le hoe mitady an'ilay zavatra sadasada iodikodonina fa tsika eto dia mametraka hoe izahay dia misaotra an'ireo fiarahamonim-pirenena rehetrarehetra ny ho lavitra ny asa fanaovan-gazety izay nandray an'le fanapa-kevitra nanao dingana na mitsikera sy mandiso an'iny fanapa-kevitra niraisy ny fitondram-panjakana iny akoatran'izay dia eo reo karazana masy vo samihafa mpiara-mompinantoka amintsika satria rehefa nandeha ny fampitana n'lay dingana nataonyreo fiarahamonim-pirenena teny anivony tambajotra-tserasera tsy voatery Facebook ihany fa misy koa ny Twitter ohatra dia hita taratra tao anatin'izany fa nahafantatra sy nanara-maso any fizotran'izay zavatra zay ny teo anivon'ireo masy vo samihafa miasa somoniny eto amintsika ary nanampitosika zany an'izay dingana nataon'ilay fiarahamonim-pirenena zay noho izany matoa zany misy zay zavatra rehetrarehetra zay miray fony olona
mitovy ny fijery hoe tsy mety ty zavatra nataony fanjakana ty fa ilay fitondram-panjakana tsy miaiky fa mbola mitady mikimaky aloha hoe inona indray mikimaky mba tsy hoaika be ao anatin'le izy mahagaga fa manina raha miaiky hoe rehefa ohatra ka mba tsy mety izy de hoe manaiky kosa zay fa tsy nety rangah iny ary eto ny tena zavatra tsy ndriko mafy ao anatin'ity zavatra teneniko ty de ny famaritanareo fitondram-panjakana ny atao hoe fanakorontanana samy manana ny atao hoe fanakorontanana ary mahagaga anay ao anatin'le izy de ity rehefa atsahatra ve zany le ny fandaharana samihafa atao anatin'ireny manjery reny de ny sinda ve le valana retina ny ena ve ny forme grave ny ena ve ny olona tratra ny valana retina ny tombo ve mivoaka hôpitaly satria nitsahatra daholo le fandarana sitrana daholo tsika da mody amin'izay ve fa nijanona le fandarana fa sitranareo zay ve ny zava-nisy tsisy fandraisany mihitsy le izy ny zavatra misy aza ity karazana fandaharana samihafa mandeha amin'ny ainao manjery ty no manampy anareo fitondram-panjakana na tsy mivantana ary fahakolaka ahafahanareo mandray fa napakevitra hoe misy zavatra ohatr'izao any misy zavatra ohatr'izao atsy misy zavatra ohatr'izao mitranga satria rehefa miteny ny fandarana ohatrany tony de ao nareo no mandray ny fanakianana tsy voatery ho ratsy foana fa arakaraka ny fomba raisana azy io rehefa raisinareo ratsy io na zavatra mamme sosikevitra nareo de raisinareo ratsy foana izy zany de ratsy foana izy aminareo fa raha ohatra ka ozinareo hoe andao aloha mba henona zavatra teneny retolo reto so de misy hafahatsika manatsara ny fomba fiasantsika de tsisy maratsy ny fanakianana mihitsy ary nareo ihany koa de avy nanakihana vao mitondra nge masa inareo miteny fa nareo tsy ary nanakihana fitondrana raha ohatra ka hoe tsy ary nanakihana mihitsy nareo manginy zahay fa ianareo koa ny tompo ny fanakianana mihitsy fa androany nareo kianina tsy zakanareo le izy ary zay zavatra zay mihitsy ny tena tanjonareo tao anatin'izy hoe ahoana ny afahana tsy mampiteny ny mpanohitra ao anatin'ny zao vanim-potoana zao satria manomboka hita taratra fa misy lesoka ny mpitondra fanjakana ary sahirana ny mpitondra fanjakana mamahan'lay tranga misy indrindra fa ny mitsabo sy misoroka ny ty valana retiny ty za zao ny sabotsy sy ny alahady ny ezaka mihitsy ny jery ny fomba fiasan'le mpitondra fanjakana tao anatin'lay atao hoe fiboana tanteraka confinement total hoe inona zany ny mampiavaka an'lay confinement total sabotsy sy alahady amin'ny alatsinainy hatramin'ny zoma zay zany tiako jerena hoe misy inona zany ataon'le fanjakana eo ny zavatra hitako de tsotra ny ministry ny filaminana anatiny mametraka an'le dispositif satria ny polisy aloha zany ny sabotsy ny tena ny asa teo ambatoroka zay ny zavatra hitako hoe ny ministry ny polisy mihitsy no midina mandamina n'lay fametrahana n'le barage zany mba tsy isiny le fivezivezen'le olona zay ny hitako de mihodina ihany amampanao gazety de mijery hoe inona zany le zavatra mampiavaka an'le hoe zoma hatramin'ny alatsinainy hatramin'ny zoma de le sabotsy alahady io nihodina indray sabotsy zay ny hitako tsisy nino de nihodina indray any lahady hoe tsy maninona re andao jerentsika indray ny alahady mitovy ihany tsy misy zavatra hitako fa de hoe ny lalana ny za tsy misy olona misy fefy tsy mahazo mandeha ny olona zay tsy manana fahafahana mandeha zany mivezivezy ao anatin'le vanim-potoana sy le confinement total zay ihany ny hitako etiko itenena amintsika hoe le imagination mihitsy zay ke le mahatonga amin'izay le mitondra mihitsy ny tsainareo fitondram-panjakana jereo tsara zavatra nitranga tany Chine amin'izao fotoana zao efa tsy mampiasa arotava tsony zareo tsy manao masaka tsony zany fa mandeha amin'izao fotsiny fa ina zavatra mitranga nandritra ny confinement sinoa rehefa confinement sinoa de désinfecté an'le faritra rehetrarehetra amin'ny alalana produit zay ampiasainy de za zany nieritreritra hoe ao anatin'ny roa andro le fitondram-panjakana zay no ataony hoe na lalana io na tsena io na trano fiasana io na inona roa andro midésinfecté an'izay fotsiny zany le fitondram-panjakana hoe ta mampiasa produit rehetrarehetra mamono an'ilay virus ohatra amin'ireo toerana zay tena hoe hitsakitsahan'ny olona isan'andronandro ka rehefa mifitsaka ny trano le olona de fotoana rarotin'le fitondram-panjakana izy zany manao an'izay izy manadio mampiasa an'izay mijera zany hoe zay ve ny ataon'le fitondram-panjakana
fa na lalana io na rindrina io na ino zany tokony hoe diovina alana mihitsy zany a mampiasa n'le fitaovana rehetrarehetra zay manana ny zavatra azo atao amin'izany tsika zavatra tsotsotra fa inona le zavatra ataon'le fitondram-panjakana ny tsy mampivezivezy an'le olona fotsiny dia mijanona eo hoe rehefa tsy mivezivezy dia mijanona amin'izay fa tokony misy zavatra manaraka an'le izy tokony misy a karazana fanampiny zany fa tsy hoe tsy fivezivezena fotsiny dia afahantsika mahita fa mana foana n'lay mety forongatra ilay valana retiny zany ka anjaran'le fitondram-panjakana zany eo no mitondra hoe inona ny zavatra hafa ahafahana manampy a an'izay zavatra teneniko zay hoe tokony misy ezaka ataony eo amin'ny fanadiovana amin'ny famonoana n'lay valana retina mandritra n'le roa andro iny mba farafaratsiny zany misy an'izay dingana zay hita maso sady azo tsapaitanana mba hitantsika hoe zay zany ny antony nanaovana n'lay hoe roa andro confinement total ahafahan'ny fitondram-panjakana mamafa sy mamona n'ireo karazana hoe tsy mikaretina zany zay mety ho hita eny amin'ny faritra zay be olona sy tangoronan'ny olona amin'ny andavanandro fa raha tsy zany dia lasa mitombona le fitenena hoe fangaro rehefa sabotsy sy alahady dia tsy mivoaka le corona fa latsinaina rehefa sabotsy alahady vao mivoaka le corona fa latsinaina hatramin'ny zoma izy a misitrika any akazobe na tsy fatana ny atapoketsy any zavatra mahatonga ny olona metraka an'izay hoe tokony misy dika n'le andraisana n'le roa andro fa tsy hoe roa andro mijanona ny trano fotsiny tsika zany hoe tomietrehitra hoe raha ohatra ka tsy zakan'le fanjakana zany ny hanome tosika n'lay vahoaka zay aiboka mandritra ny vanim-potoana lava dia farafaratsiny vitan'ny fanjakana ny manadio an'ireo faritra zay mety mampiaya hipartahan'le valana retina amin'iny fotoana iny zany hoe miezaka le fanjakana hoe eo zany tsisy olona vezivezy dia afaka manao an'izay izy fa tsy mahita ianao tsisy zay mihitsy ny antony nampivoaka na hoe fanahiniko ty tsy maintsy mivoaka mandeha mijery hoe inona ny ataony zareo inona ny fanapa-kevitra raisy zay lay mesure d'accompagnement zany amin'ilay décision raisiny le fanjakana hoe manao confinement total le anao dia misy zavatra tokony miaraka amin'izay hoe inona ary zany le zavatra raisina fepetra raisina na le zavatra atao dingana atao manamafy kokoa an'izay tsy misy dia androany zay zany mampianatra anareo an'izay hoe mba jereo ny ataon'olona makatahaka avy ve dia tsy ho haitsika ny sononga ny nanao an'izany aibona any an-tranony olona dia lasa amin'izay fanafody rehetrarehetra eraky ny arabe rindra inona rehetrarehetra iny hitantsika midonaka mihitsy inona ny tsy aizantsika makatahaka an'izany fanafody ve ny tsy misy ny personnel anao an'izany ve ny tsy misy fa dia mitovy ihany ohatrany hoe miaty fotsiny le valana retina rehefa sabotsy alahady latsinainy le nitsahantsika zoma ihany nitsahantsika eo latsinainy zay ngely izy fa zany zavatra tokony mipetraka zany io fanjakana manadio ny tsena zay mampitangoron'olona rehetrarehetra amin'iny fotoana iny zay ny antony ampiboanareo any an-trano a ahafahan'ny fanjakana manao zao misy fanazavana omenan'le olona zay le fampitaizana zay le fandraisana andraikitra fa tsy mahita an'izany tsika fa inony zany ty sady tsy havita ame tosika an'le olona reo normal am'le manao an'le izy ange dia tsotra e afaka atao tsara ny confinement total raha ohatra ka menareo besoin n'le olona zay fotsiny io ary tena tonga any am'le olona efa nandefa sosikevitra eto ato anatin'ity fandarana miara manonjy ty efa teto amin'ity studio ty mihitsy ny tenenana an'izany dia ny tenenareo tamin'izay fotoan'izay hoe rehefa tsy zaka le hoe le faritra rehetrarehetra no atao dia jereo statistika manome tsika taremarika marina any amin'ny BMH any amin'ireo le mpanao an'le appel samihafa ataonareo centre manao an'ireo appel reo nge misy centre anankidimy sa firy izy eo mahazo hoe firy isan'andro ny olona voa firy isan'andro ny olona maty dia hita hoe faritra izaviny tena mirongatra farak'izay zokiny le izy dia iny aloha aiboka e rehefa tsy zaka le hoe Antananarivo ray manontolo na Analamanga ray manontolo dia le faritra kelikely aloha aiboka dia zay ny toanana hoe enareo ato anatin'ity faritra ty ny tena ambony be ny tahan'ilay fianak'le valana retina na ny olona vo zany na ny olona maty noho izany aiboka aloha nareo efatrandro herinandro dia entinao any ny fanampiana samihafa hoe tsisy mivoaka mihitsy nareo fa dia aterin'ny fanjakana ny sakafo ilainareo rehetrarehetra dia misakafo nareo fa nareo tsy mivoaka ao dia le faritra hafa zany mandeha ihany dia mba tsy kelikely ohatr'izay le izy nigerianao azy rehefa tsy zaka le Analamanga ray manontolo fa raha zakanareo Analamanga ray manontolo raha misy nety manana amin'izany zay ny tadiavina hoe hiboka izy fa rehefa mihiboka io tsy maintsy manome fanampiana ianao ary tonga araky ny tokony izy
fa tsy hoe ifampitady amin'ny tsena sy sakafo hanina ny olona rehefa hiboka ao le faritra. Dia zavatra zany ilay mahatonga antsika amin'ny teny an'izay hoe misy karazana dingana tokony ataonareo hahatsara n'ilay ataontsika hoe fisorohana sy fitsaboana anty. Fa tsy hoe tsika misoroka ny fiaramanidina miditra ihany avery. Aiza rangaha misy zavatra ohatry zany. Raha ny frantsay ve miteny hoe mikatona sisy taninay dia mbola isy ery Madagasikara tonga any. Hoe efa mifanarahana efa ela be io dia mahazo tonga le ery Madagasikara. Oka koa le mifanabarabara fa aza miditra amin'ny zavatra ohatran'izany. Na tsika manidy na tsy manidy. Fa tsisa zany tsara fantatritsika fa efa fanarahana tary aloha tary. Ka ninona raha nyteneninareo taminareo le nanaky nanidy an'i Madagasikara hoe mihidy io afa-tsy amin'ny datiny zao ihany misy an'ireto vol reto efa nomentsika autorisation tary aloha tary dia ireo zany sisany miditra. Vafaravaratsy ny olona nahafantatra. Fa fantatrareo le izy efa nomenareo autorisation taloha maninona raha nampahafantarina aloha le afa-tsy reto. Fa ny ankoatran'izay tsisy. Fa ny tena marina tsy voatohitrareo le izy. Dikan'izay goragorytsika miaraka ho voy eto indray. Avy any amin'le misy an'le variant tena mampatahotra mihitsy ny tonga le fiaramanidina. Tsy mahasamitsangana fitondram-panjakana tena tsy mitondra olona io. Atao an'iza zany le lalàna voakanareo. Rehefa amin'iza dia tifirina ny olona. Rehefa ny avy any an-dafy any mahazo miditra. Fa rehefa ny antsika eto mivoaka tifirina. Zany zavatra hita amin'ny tambajotry misy mitifitra le olona. Matanjaka tsika rehefa amintsika samy malagasy. Fa rehefa mivahintsika miforotra ohatr'izao mihitsy. Aiza nisy zavatra ohatr'izany. Rehefa amin'ny samy malagasy dia mafy nareo. Rehefa mipiray tandrazana dia tena ataonareo mahita ny sarin'ny Jakoba mihitsy. Magaga. Fa rehefa mivahiny, io nareo tsy mahita tenena. Nareo indray miaro an'izy mi-argument hoe tsara fatra rehefa fanomena lalana tary aloha. Azo foanana rangaha zany rehefa retina amin'ny faratapony. Fa afatesana ny entsetriny dia maninona tsy mitena hoe non zay tsy te ho faty noho izany mijanony reto. Vahiny andeha hitsangatsangana aty aminao aty dia miditra amin'izany dia tsisy resaka fa atao quarantaine rivo. Mifanososy tamin'olona be da be tsy zavatra tsy araky ny tokony ho izy mihitsy mivoaka le olona mivoaka eny izy mitondra ny entany miditra ny anatina tomobile mivoaka. Dikan'izay efa mianaka le izy zany vao mandalo aminao le olona. Vao tafiditra aty aminao mihitsy le olona. Raha any amin'ny tarmaky any le olona tonga dia anaty fiara dia ary dia atsy. Mety mbola azotsika eritreretra. Fa le olona ke mbola mivoaka voan'olona rehetrarehetra io ihany. Manosika entana ohatra ny mandeha tsotra normal amin'ny fotoana normal. Fanjakana inona ary ty? Sa zay le tenenareo manakorotana zay rehefa miteny zavatra ohatran'izany. Fa iza le mandray le fanapa-kevitra hoe akatona ny sisy tany. Tsy nareo fitondram-panjakana no miteny tsy misy mihidy ny sisy tany. Tokony tsy niteny an'inona raha rehefa fantareo tsy voatohitrareo le fiaramanidina avy any ivelany. Aleo ary ny eritreritranareo mangina tsy niteny. Toy izay nareo miteny nefa rehefa avy eo ilo le sidina fa misy. Nefa fandrarahanareo ny razana eto Madagasikara andeha hamonjy ny tany razana. Ilevena azy na matin'ny Covid na tsy matin'ny Covid ohatry ninona mihitsy ny tanjaka ny fitondram-panjakana. Matanjaka nareo amin'izay. Rehefa misamy gasy matanjaka ty fitondram-panjakana ty. Fa rehefa mivahiny ohatra zao. Magaga. Aloha mba atao araky ny tokony ho izy le zavatra. Aloha mba mijoro ahitan'olona tena misy fanjakana miaro le vahoaka. Marary le vahoaka androany. Maty le vahoaka androany. Mijery ny zava-misy any Inde tsika, mijery ny zava-misy any Brésil tsika. Miorooro le gasy. Miorooro. Tsy ampy ny oxygène. Kapokapohana sisa le olona. Firy ny maty indray andro. Sanatria andry an'izany ve le fitondram-panjakana malagasy vao hikoropaka. Zay vao hoe hitsangana mihitsy tena hoe na iza nareo rangaha tsy miditra rehefa tsy miditra. Eo mbola misy manao any andro hoe ampidina indray gasy avy any Inde. Tena mampalahelo Tena hoaka tsy hiditra amina zavatra tena hoe kitoto ohatra zany tsika. Fa raha ohatra ka ozy nareo tsy vitanay ny aro le fiaramanidina avy any avelany any ka ty atsangany vahoaka io aro an'io fa vitany vahoaka miaro ny tany tsy midina eto roplanina io. Vitany vahoaka io dia afaka nareo amin'izay hoe tsy izahay mpitondra fa le vahoaka anay mihitsy tsy manaiky.
dia rehefa vahoaka mihitsy no miaro hoe tsy midiny io roplan io raha tsy tafidiny io rehefa rovavoaka hoe tsy midiny, tsy midiny io. fa aza atao an'izany aina ny ety avy any ivelany any io aretiny io makaty fa tsy avy eto amintsika eto. Tsika nosy mazava be zany a sehatra miditra avy any ivelany foana, na io avy amin'ny ranomasina na io avy amin'ny abakabaka, tsisy akoatran'izay na tokavany eo aretiny eto. Dia efa mahafantatritsika fa efa miorooro le gasy. Dia efa mandray fanapa-kevitra re hoe midiny sisy tany. Dia efa mitemy foana le olona hoe mbola misy fiaramanidina miditra ihany ange, mbola misy fiaramanidina. Dia avy eo mbola fiaramanidina mitondra mpandeha mihitsy. Nefa ny zandary ao amin'ny infoseg mamoaka hoe ty misy taxi brosy mitondra entana taria somamanina ny savaina fa mitady hitondra olona. Matanjaka nareo rehefa migasy oatra nareo. Fa manina raha savay zandary moatra an'iny koa le roplan tsy nampidirina fa mitondra olona. Taiza le infoseg tamin'le rampinanina niditra tsy niteny an'izany. Fa amin'le sprinter kely le gasy aria somamanina mavita manao publication mihitsy. Mampalahelo le zavatra misy. Aza anao manao mizana tsindrinila ohatran'izany tsika. Fa gasy ohatranao reo. Matanjaka ianao aminy. Fa rehefa vazaha malemy tsika. Eto moa zany amin'ny parlementaire mbola anampy kely an'izay fanazavana zay rehefa avy eo ny kestora fahatelo anivony teny miram-pirenena zay ato anatiny tiako Madagasikara. Mbola andray fitenena io izy rehefa avy eo. Fa zentana mihitsy koa ianao na mijery ary le fanapa-kevitra raisina manoloana n'le fivoriana ho avy ataon'ny solombavambahoaka. Hoe ho atao amin'ny alalana visioconférence le fivoriana. Raiky amin'ny 10 nisan'le solombavambahoaka. Amin'ny teknôlôjia antsika amin'izao fotoana izao eto Madagasikara zay marisarisy io. Zao ary ianao manao connexion. Na Telma io na Orange io na Airtel io. Misy mihodinkodina ohatran'izao zay fotsiny. Eo amina segondra maromaro. Mety lasa minitra mihitsy aza. Tsy mandeha le izy. Eto Antananarivo zany ny resaka. Hoe 4G eto Antananarivo. Fa solombavambahoaka Madagasikara ka tsy eto Antananarivo daholo. Misy any Tsara tanàna tompoko. Misy any Befotaka Atsimo tompoko. Misy any Manja. Dia mieritreritra ve fa mitovy daholo any Bealanana. Mitovy daholo ve nitanjaky ny tambajotran-tserasera amin'izany fahatra rehetrarehetra zany. Handeha hanaovantsika an'izany fivoriany solombavambahoaka Madagasikara amin'ny alalana visioconférence. Sao dia verina rehefa filakevitry ministra izy ity. Ka hoe samby eto Antananarivo daholo le ministra, le prime ministre, le filohan'ny republika. Dia matanjaka maka réseau tsaratsara dia eo ianareo mety wifi. Mialatsiny mihitsy fa zay zavatra zay le tiako tenenina hoe sao dia tsy mijery le réalité ary aloha nareo mialohan'ny andraisanareo le fanapa-kevitra hoe ahoana moa ny fahafahantsika manao an'izany ara teknika amin'ny alalany tambajotra misy amin'izao fotoana izao. Tambajotra antsika eto anie raha resaka tambajotra ny resahana. Za tsy miteny hoe appel téléphonique. Appel téléphonique ary mbola tapaka. Ndraindray mbola misy manao an'izany téléphonao ianao mifesaka iny. Reo miresaka elaela. Maika efa tambajotra tserasera. Nandeha hifampiresahana amina zavatra ohatran'izany. Sa inona indray ny tahotra ao ambadika zay le mpikambana amin'ny gouvernement manko le natsotsika hoe tongava anao miara-mato ministra fa miandry anao zahay amin'io. Amin'ny fanatrehany gouvernement sy solombavambahoaka. Sa zay ve nialana ao anatin'le izy. Dia atao tambajotra tserasera dia amin'izay tsy afaka manao an'izay tsika. Raharam-pirenena ty. Ny fivoriana teny miara-pirenena zany voafaritra ny lalam-panorenana. Fivoriana ara-potoana voalohany. Volana May. Efa fantatra mialoha ary zany fa hoe isy io fivoriana io. Manina raha tonga dia efa miomana amin'izany. Efa firy andro no niteny an'izay. Namerimberiny zay teto miara-monina hoe ray volana mahery kely ange sisy. Farany herinandro teo vao misy fivoriana. Mikasika an'le izy. Dia hoe andraisana fanapa-kevitra izy. Malalaka ange zany CCI vato zany. Malalaka mihitsy CCI vato tompoko. Na ataontsika 10 metatra na 10 metatra isaky ny solombavambahoaka ary omby io. Dia apetra hoe ry aloha ry le mpikambana amin'ny gouvernement. Mananona reo fasahiny.
zay nge le mahatonga anareo hoe tendreny eo amin'ny toerana io e fa tsy hoe ministre nareo rehefa tsisy covid fa rehefa covid dia allo zay tsy ana aminareo député fa ary na député rehefa ohatra ka tsisy covid fa rehefa misy covid tsy député indray aloha fa aloha somary miany malalaka io CCI io ivoritsika atao very aloha ry mpikambana amin'ny gouvernement dia aty miatrika lahatra ry etapiny azy asina vahoaka mandehany fa tonga dia solomamboaka sy mpikambana amin'ny gouvernement fotsiny rehefa ilay solomamboaka samy solomamboaka rehefa zay tsy misy vahoaka manatrika ny fivoriana efitrano malalaka avery etapiny ery ambany ery atao velany elina 10 metra isaky ny solomamboaka omby io omby atsika io fa za miala ilany amin'izany nareo hoe andeha atao visioconférence mitambajoterasera misy eto amintsika anahoana koa saran'izany satria misy telma misy airtel misy orange nga voatery hitovy ny telefôna ampiasain'ny solomamboaka raha ohatra ndraika tsy telefôna la izy manana laptop daholo ve solomamboaka sa eto mifanjakana laptop vetivety eo le faisabilité technique an'le izy any dia efa zavatra mampametraka baraingeza be sady hiala n'le fanatrehana amin'le solomamboaka fotsiny le mpikambana amin'ny gouvernement dia zay no nitenenana anareo hoe io vaksiny io vahaolana sy nareo miraikiraiky nitamatama ozy président Ravalomanana zay amin'le resaka vaksiny dia zao lasa mifesaka miova daholo ny anarana rehetrarehetra raha andria mfe fanampinanarana zaka fa raha ohatra ka vitatsika mialoha zany napetraka mialoha zany rehetrarehetra zany efa tokony vita vaksiny daholo ny olona mifampiatrika amin'izany efa tokony talohan'ny Comore tsika raha Madagasikara tsika ny vita vaksiny zao Comore lasa aloha firy andro zay Comore vita vaksiny efa mitsotsotra Maurice zany moa efa manomboka manao déconfinement Madagasikara gesta foana dia andeha hanao fivoriana solomamboaka amina visioconférence zavaina honorable tsara izy rehefa aveo fa tena kakitsika zany meno zavatra ohatran'izany fa eto zany dia tena hoe ampiasainy le fitondram-panjakana any amin'le resaka politika mihitsy ity aretiny ity ataony am'izay mampetipety anazy any taritina any am'izay mampetipety azy any hoe gaga nijery an'le fanapa-kevitra ny raisiny iny verina amin'iny am'izay rehefa metimety aminareo le izy dia taritinareo any am'le mety anareo le lalàna rehefa am'le tsy mety aminareo dia taritinareo rehefa inona dia kody dia rehefa inona dia loi rehefa inona dia zao rehefa inona tena taritinareo any am'izay mety aminareo teo aloha teo tsika nisy ny CSA zay vomiera mandinika ny resaka ty tontolony hainao manjery ty mihitsy amin'ny lafiny rehetra amin'ny sakany lavany rehetrarehetra fa rehefa andray fanapa-kevitra mety anareo dia dinganareo zany fa tonga dia décision interministérielle mandraisana fanapa-kevitra amina asa fanaovan-gazety amina fampalalam-baovao magaga zay zavatra zay le mahatonga antsika mametraka hoe any am'izay itiavanareo azy no hitondranareo an'ilay lafiny ara-politika eto amin'ny firenena dia ataonareo fitaovana politika io valanaretiny io zay ke natonga ny CVO iny tsy tonga amin'ny zavatra tokony hatongavana iny satria nataonareo fitaovana politika izy tamin'izany fotoana zany raha tsy ataonareo fitaovana politika io miara misalaha aminareo daholo ny olona rehetrarehetra vao teo amin'ny marina teo mihitsy amin'ny resaka amina namana mpanao politika dia ozy am'izao ke ozy mpanao politika tsy afaka mivory fa maninona clé hôtel mba fivorivorian' le mpanao politika ozy navadiny CTC daholo dia eo amin'izay vao nandinika tokoa ay tena marina Solim Hotel fivorivorian' mpanao politika lasa CTC Live Hotel fanaovanaovan'ny mpanao politika conférence de presse lasa CTC le pavé fanaovan'ny mpanao politika conférence de presse lasa CTC iza koa mbola lasa CTC le tena le ivorivorian' mpanao politika reny tsisy mivorivory any tsony satria mane lasa CTC daholo ary covid am'izao tsika miteny zao tsisy makany sy ohatran'ny marina ihany zany teninao zany fa zay tokoa le izy hoe
tsy afaka mivory akolaka zany le mpanao politika ny antony le toerana fivorovoriana lasa io daholo zay zavatra zay le tiatsika tenenina ao anatin'le izy hoe ity valana retiny tya dia tsy tokony lalaovinareo anaovanareo fakana fanapa-kevitra politika fa ataoviny zavatra tokony fanandrify amin'ny adidy raisinareo dia mitondra tsikera ny olona arakaraka zay tsy mampety ny fanapa-kevitra reo dia aitsio sy atsarao manana fahasahiana mitady ny entimanana dia mampioboka ny zakanareo amin'ny entimanana eo am-pelantanana zay vaolana am'izay zakanareo am-pelantanana hoe ity mivola manana fahasahiana mitsotra ny marina problemanareo tsy mitsotra ny marina treto taremarika zany inge tena mahita ny olona rehetrarehetra ny olona rehetra fa mahafantatra hoe diso taremarika reo fa maninona tsy manana fahasahiana miteny hoe zao ny marina zay le hoe mila manana fahasahiana reo mitsotra ny marina rehefa tsisy ny vola dia tsoro ny marina tsisy vola tsisy tsony lany fongana dia aza vao inana fongana azy dia anjara vahoaka mieritreritra fa aza mieritreritra n'le vahoaka ho bady foana dia aza mieritreritra n'le vahoaka ho azo atao taingombozina foana koa fa ny vahoaka maharo-peratra amin'ny fetra farany zakany fa rehefa tapitra zay dia tsy maharo-peritra izy ka tsara ny fanomezana n'izay toromarika zay fa soa dia disotsika ao anatin'le fijeriny raharam-pirenena ka mitavandra foana fa ny olona rehetra diso lelaka aminareo foana isanandro fa ny zavatra ataonareo dia na ny olona tsy ary-piteny azy androany efa manomboka maneho hevitra za mana mafy mihitsy hoe ahoana ny fomba tena hoe hiatrihana nyity resaka vaksiny tenenareo ty satria ny antony dia tsotra tamin'iny herinandro iny nivalideny ny vondro européenne lay vaksiny vitan'zareo amerikana le Johnson rehefa le AstraZeneca no hitomana n'le européenne dia hitsindrony dia miena ny olona izay mazoto zany hanao an'le vaksiny ny antony misy aya hoe mampivaingana hoe misy vato mivaingana le raha sisisa matahotra an'izay zany le olona nary zareo any ary ho antsika eto Madagasikara hatramin'izao na ny fomba ampitanan'le izy amin'ny olona zany raha tonga le vaksiny inona ny vaksiny ampiasaintsika aiza ny toerana anaovana an'le vaksiny akoatra n'le nareo ny teny hoe ny mpitandro filaminana no ataonareo aloha sy ny mpitsabo zay ihany aloha ny enitsika treto dia ny be anitra tsy misy fanazavana tena mazava mikasika ny vaksiny hoe firy ny dozy ho azo inona le karazany fa eto ny mampatahotra mihitsy aloha dia le AstraZeneca tena mialatsiny fa tena mampatahotra na any ampitan-dranomasina ary matahotra manao an'lizika fa le Johnson no mampavitriky ny olona ka zay zavatra zay mila mipetraka mazava hoe inona le atsika jereo tsara ny olana tsika miresaka Inde sy ny sisa tsy maharaka ange vaksiny matoa misy an'ireny olona miapatrapatra ireny tsy maharaka any ivelan'ny hôpitaly ny olona tsy tafiditra tsony na any Inde zay isany misy an'le vaksiny ary tsy maharaka le vaksiny dikan'izay zany ny filanan'io vaksiny io tsy tsika ty rery ny milan'io ahoana ny tonga tsika ho lahara-pahamehana zany mila fanazavana hoentinareo mpitondra fanjakana satria ny olona rehetra zao miazakazaka mahita le zavatra mitranga any Inde mahita zavatra mitranga any Brésil tady vaksiny daholo hoe ahoana ny azahoana vaksiny ny sonondray no mitsotsotra gravy ingizy ty fa io fitamatama fitondram-panjakana io no mahatonga atsika mametraka ia hoe inona marina vaksiny ohatrany ahoana oviana
le 5 andro tenenareo ohatran'izao fa mahita le zavatra mitrangitsika kely finoana manoloana an'izany a hoe dozy firy no tonga e fa tsy hoe ho avy fotsiny afaka 5 andro inona le ho avy firy ny doziny aizany atao le izy rehefa avy eo ahoana mikasika an'izany so dia zavatra sanatriny zany mana ataoko hoe sanatriny zany tsy ampiasain'ny olona any satria betsaka tsy makasitraka an'ilay zany zay ny andeha andromana andra malagasy safady hoe aka tsy ampiasain'ny olona any le izy dia tiany ianareo ro gasy fa marisarisanao an'ity ty aminay dia aloha lefa any aminareo satria tsika ny tamatama etrereta tsara fa raha io vaksiny io ny sanatrika nofo eo tsy tia hita ny toerana eto moa ifandibiasana ary mbola maro koa reo namana zay manana ambara mikasika ny zava-misy amin'ny resaka tranga misy amin'izao fotoana izao a dia ho avy eto reo namana indray a anohy ny fandarantsika fa ny azy zany zay napetrako zay a hoe teo amin'ilay resaka asa fanaovan-gazety ny resaka n'lay resaka mikasika ny antenimieram-pirenena teo a fikambana ao anatin'ny biro maharitra ny solombavam-boaka mamyrabendrina zay mahafantatra ihany koa ohatry ny ahoana mifandeha nilay fizotran'lay fivoriana tao maly a ahafahantsika mahafantatra zany a tohin'lay zavatra teneniko teo fa ny iny le resaka ara-teknika no nitondrako azy fa ny tena pitsipitsy tao anatin'lay fivoriana inona ny tena hoe fanapa-kevitra tao anatin' za fivoriana zany a amin'ny mampikambana ao anatin'ny biro maharitra azy dia mahafantatra an'izay ary misy zavatra afaka moa zany eo amin'ny tranga zay misy amin'izao fotoana zao mbola fanampin'izay hoentinao atsika eto a dia omeko ny honorable mamyrabendrina ny fanoizana ny fandarana miarabanao honorable faly indray aloha mahitanao eto amin'ity plateau ty salama tsara miaraba député miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana salama tsara treto fisaotran'andriamanitra zay zava-dehibe salama tsara treto aloha ary mirary ny vahoaka malagasy rehetra koa mba ho toraka izany ireo zay tena tsy afaka nanoatra fa tafiditra ao anatin'ny tsy fahasalamana mirary fahasitranana tanteraka ary mirary faherezana amin'ireo izay tratry ny manjotso fidiny amin'izao valana retina zay mitranga eto Madagasikara izao ampifaliana tanteraka no andraisana fitenenana eto indray andraisana anjara amin'ity fandaharana miara-manonja ity fandaharana zay fantatsika tsara ny zavatra nitranga fa saika nanaparana fahefana tamin'ny alalan'ny fampiasana ho fitaovana politika ny valana retina mitranga eto Madagasikara ka anampenambava ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny solotenany hanafoanana ny fandraisana anjaran'ny malagasy sy ny olom-pirenena tsirairay avy amin'ny fitantanana anara-pirenena amin'ny alalan'ny serasera amin'ny alalan'ny adihevitra amin'ny alalan'ny fifampizaram-baovao izay mamen'ny banga na raha ny tena marina milaza n'izay tsy inina tsy lazaina avy any anivon'ny fitantanana ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny araka ny voalazany solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera teo zafady dia misy tokoa ny vaovao mikasika ny fanomanana ny fivoriana ara-potoana voalohany eo anivon'ny antenimieram-pirenena zay ho tanterahina raha araka ny lalàna misy araka ny lalàm-panomrena araka ny lalàna fototra dia tokony amin'ny herin'ny androany ary tsy maintsy amin'ny herin'ny androany ny fanokafana azy zay le hoe talata voalohany amin'ny volana May amin'ny taona hitsahana ny anatanterahana ny lalàna ny fivoriana ara-potoana voalohany eo anivon'ny antenimiera-rototo ka raha ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia nisy ny fanapahan-kevitra nraisina teo tamin'ny fivoriana no tanterahan'ny biro-maharitry ny antenimieram-pirenena ny amin'ny hanaovana n'io fivoriana ara-potoana voalohany io anana endrika visioconférence zay moa no teny malaza azy aingana angamba sy azotsika azy na ny fivoriana azony be sy ny maro atrehana fivoriam-beza ny azony be sy ny maro atrehana na ny fanatanterahana ny asam-baomera isan-karazany sy sisa rehetrarehetra dia nandraisana fanapahan-kevitra fa ho tanterahana amin'ny alalan'ny visioconférence
fandraisana n'lay fepetra mifandraika sy ahafahantsika miaro tena amin'ny valanaretina dia tsara foana rehefa hoe voaja ireo fepetra ara-pahasalamana izay apetraka mba isankanana fiparitahan'izany otrikaretina izany. Fa etontsika dia manaitra ny sain'ny tsirairainy amin'ny hoe ao anatin'ny nijerenany tena zava-misy tokoa ve nandraisana n'le fanapahan-kevitra mpikambana ao anatin'ny braomaharitra eto ary ny fivoriana dia niraisina tao anatin'ny fivorian'ny braomaharitra zany hoe maro anisa tao anatin'ny braomaharitra no niombon-kevitra tao anatin'ny izay fanapahana niraisina izay satria araka ny voalazan'ny député Fidèle teo lafin'ny pratika sy ny lafin'ny teknika no tena olana amin'ity resaka ity. Fantatsika tsara fa ao anatina fivoriam-ben'ny anteny miera izany voalohany indrindra misy fanapahan-kevitra raisina dia tsy maintsy mandeha amin'ny alalan'ny fifidianana na io latsa-bato miafina raha fifidianana olona na io tsangatanana raha fanapahan-kevitra. Ny andrasana zany na ny ataoko hoe ny fanahiana ao anatin'ny fanatanterahana le fivoriana dia tsy hafen'ny fepetra zay tokony ho raisina amin'ny fanatanterahana nireny fifidianana sy fandraisana fanapahan-kevitra ireny ny fivoriana amin'ny alalan'ny visioconférence izay averiko fa fivoriana faran'izay manan-danja eo amin'ny fiainan'ny firenena satria ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra eo amin'ny fitondrana ny firenena na inona dia mandalo ao anivon'izany fivorian'ny anteny miera izany mahazo fankatoavan'ny anteny miera rehetra rotota moa ny antsika amin'izao fotoana izao izay vo afaka manatanteraka ny fahefanam-panatanteraka araka ny tokony ho isika avy amin'izany ny andraisana soso-kevitra ny volavolan-dalàna avy amin'ny fahefanam-panatanteraka mbola azo raisina amin'ny alalan'ny serasera numerika ihany ny fifampiresahana tsirairay sy tsiroroa mbola ho vita ihany fa ny tena olana eto araka ny lazaiko ny eo amin'ny fanapahan-kevitra ny eo amin'ny endrika mety isehon'ny fivoriana sasany endrika sasany mety isehon'ny fivoriana satria araka ny fantatsika dia tokony isy ny fiaonana amin'ny gouvernemanta amin'io fivoriana ara-potoana voalohany io tokony isy ny fanaovan'ny gouvernemanta tatitra ary ny fivoriana amin'ireny araka ny voalazako teo azo ny besin'ny maro atrehana eo zany no mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana ny fomba ahafahantsika manaja an'ireo fepetra rehetra ireo fa tsy handeha ila ary tena mba anaraka ny lalàna izay mifeny anteny miera sy ny fanatanterahana ny asan'ny anteny miera ny fanatanterahana an'io fivoriana io. Anisan'ny olana izay efa tsy maintsy homanana ihany koa raha ho tanterahana amin'ny alalan'ny visioconférence ny fivorian'ny anteny miera-pirenena dia ilay voalaza teo hoe ny resaka tambajotra raha ny distrika 720 eto Madagasikara dia mbola tsisy afaka milaza angamba fa mitovy lenta ny tanjaka ny teknôlôjia mitovy lenta ny fahafahan'ny tsirairay avy mampiasa n'izany teknôlôjia ny fifandraisan-davitra izany izay miresaka aminareo zao ary izay mpikambana ao anatin'ny braomaharitra rehefa anatrika fivoriana braomaharitra na anatrika fivoriana hafa atao amina visioconférence dia tsy maintsy miala any amin'ny tanàna misy miakatra toerana metimety kokoa ahafahana mandray anjara amina fivoriana sahala amin'izany nefa za etsy amin'ny 20 kilometra mialana Antananarivo fa eo amin'ny tanàna misy dia tsy ahafahana manatanteraka ny visioconférence araka ny tokony ho izy ary niteraka olana foana zany ho amanokana ary raha nitanterahana ny fivorian'ny braomaharitra tamin'ny faran'ny herinandro fa fotoana tsy nahafahana mivoaka ny trano dia tena niteraka olana nisedra olana satria tsy afaka niala tao an-tanàna tsy afaka nanaraka araka ny tokony ho izy ny atsipriany tamin'ny fivoriana maika
fa ireo solombavam-bahoaka avy any amin'ny distrika zay tena ataontsika eo lavitra tsy resaka lalana tsony ny resaka eto iny efa tsy asiantsika resaka iny fa lavitra nyity tambajotra ity ary mino a fa tsy voatery mipetraka amina renivohitry ny faritra na renivohitry ny distrika ny solombavam-bahoaka tsirairay avy fa misy tena monina any amin'ny faritra faran'izay ambany vohitra ary zany any anisan'ny olana apoizina tsy maintsy homanana amin'izao fandraisana fanapahan-kevitra anatanterahana ny fivoriana ara-potoana ny solombavam-bahoaka ny anteny-mera rotota izao fa ny anteny-mera-pirenena moa ny resantsika eto izay averiko ihany aho fa tokony anomboka amin'ny herin'ny anio fa eo ihany koa vokatra izay zavatra izay hampametra-panontaniana rehefa avy eo rehefa tsy ho arako ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny asa tsy ho arako ny tokony ho izy ny fandraisana fepetra fandraisana fanapahan-kevitra tsy ho arako ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny fionana amin'ny tompona ndraikitra isa-tsokajiny dia hampametra-panontaniana sy hifanomezantsiny rehefa avy eo no lanja sy ny lentany fanapahan-kevitra ho raisin'ny anteny-miera amin'ny fitantanana ny firenena zany rehetrarehetra zany a fanontaniana sy baraingo mipetraka amin'izao fotoana izao fantatsika tsara efa nanomboka tamin'ny taona lasa heritaona toy izao a efa niaina tao anatin'ny valanaretina isika ary ny anteny-miera dia efa niaina tao anatin'ny valanaretina ihany koa tamin'izany nanapahana hevitra ny kisahana voalazan'ny fitsipika anatin'ny fen'ny anteny-miera-pirenena ny fahafahana manatanteraka an'izany nazavaina foana zany a satria anisana nabe resaka koa tamin'izany fotoana izany a ny fanapahan-kevitra ny raisan'ny braomaritra na nakisahana ny fanatanterahana ny fivoriana indrindra ny fivoriana azon'ny besin'ny maro atrehana ny fivoriam-be teny amin'ny centre de conférence internationale teny Ivato araka ny voalazan'ny député fidèle teo mahazaka olona anjatony maro ny efitrano fivoriana ao na mbola 10 metatra isaky ny député aza ny elanelana ary zay dia mieritreritra fa zay ny tokony atao a raha mbola 10 metatra isaky ny député anankiroa aza no elanelana ao anatin'ny efitrano fivoriana mbola azo tanterahana tsara zany ary amin'izay fotoan'izay na ny endrika na ny votoatin'ny fanatanterahany anteny-miera-pirenena ny fivoriana zany hoe na ny forme na ny fond dia hoezahana ho anaraka ny lalàna hoezahana ho tomomba anaraka ny tokony ho izy a ka tsy isy ny fisalasalana ny amin'ny mety ho lanja sy ny mety ho lenta ny fanapahan-kevitra zay ho raisin'ny anteny-miera-pirenena amin'ny fanatanterahana ny fivoriana ara-potoana ary aoka tsy ho adino fa 90 andro be izao 90 andro be izao a no faharetany ity fivoriana ity tsy latsaka izany hoe mandritra ny 90 andro iaina an'izany fivoriana isan'andro amin'ny alalan'ny visioconférence izany ny solombavam-bahoaka avy any amin'ny toerana misy azy any tsirairay avy any indrindra hoa hanana olana ireo tena avy any amin'ny faritra tena lavitra fa miomanitsika atsipy foana ny teny mba hahafahana mijery zay sahaza sy mifanapahan-kevitra mety eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena tsy sanatry fanakianana be fahatany fa miomana isika ahafahantsika mahita hoe aiza no lalana tokony ale ahoana no metimety koa amin'ny fanatanterahana an'izany andraikitra sy fivoriana miandry ny anteny-mera-pirenena amin'izao fivanim-potoana izao zany zay ny amin'iny fa raha hiditra amin'ny raharam-pirenena ny fiainana andavanandro ny vahoaka amin'ny ankapobeny isika manaraka ny fomba fiasantsika hatramin'izay dia raha fehezina ny zava-misy ny ainantsika tato anatin'ny andro vitsivitsy farany indrindra tamin'iny faran'ny herinandro iny a nanomboka tamin'ny fotoana ny voan'ilay fanapahana ny raisan'ny ministera nentina nandraisana fepetra nanafoanana ny zo fototra maha olo-pirenena ny olo-pirenena anankiray
amin'ny lafiny rehetra io a samy voankasika io daholo na ny vahoaka na ny mpanao politika na ny mpikirakira vaovao na ny mpitondra fanjakana samy voankasika io daholo ny zo fototra ananan'izy ireo izay voalaza ny lalam-panorenana kanefa fanapahana anankiray ny raisana ministera vitsivitsy no nentina nanovana sy nandraisana amin'ny fanapahan-kevitra mahakasika an'izany tamin'iny faran'ny herinandro iny dia hoy isika hoe na mbola voapirofo indray mandeha indray ilay tsy fahaizana mandinika tsara ilay tsy fahaizana mandanjalanja tsara alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra na le endrika nandraisana le fanapahan-kevitra aza dia efa nahitantsika fa tsy ampy ny fahaizana ilazana hoe inona no endrika tokony anapahana an'izany raha lalam-panorenana ny voahany aloha tsy hiteniteny foana fa fanapahana ve no entina hamaliana sy hanovanan'izany eo anivon'ny fiarahamonina ka hoy izahay hoe raha ireny zavatra nitranga rehetrarehetra ireny dia fa ahafahantsika manambara fa raha nitabataba teto sika hatramin'izay raha nyantsoantso sika hatramin'izay hoe tsy misy ny demokrasia eto Madagasikara dia zao tsika efa afaka miteny efa feno ny fepetra fa manao zay tiana atao ny mpitondra efa feno ny fepetra fa manao didy jadona ny mpitondra efa tsy miraharahtsony an'izany hoe endriky ny famoahana lalàna sy didy amandalàna hoentina amin'ny feny firenena fa zay tonga ao an-tsaina dia ino no ampiarina ary pirofo manamarina an'izany ange rehefa lazaina le izy dia tonga saina ihany ary eo indrindra no mahatonga antsika afaka milaza ihany koa hoe rehefa tena nydinihana nge tao tanatin'ny volana vitsivitsy farany rehefa tena dinihana ny mety ho antony na tonga nireny fepetra tandrametaka ny raisina ireny izay iverenana amin'izao fotoana izao dia satria tsy zaka ny mpitondra fanjakana itsony ny mieritreritra hoe efa ny mpanohitra nge efa ny hevitra voaka ny mpanohitra nge ny hitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao zany hoe ny fanehoan-kevitra nentitsika izay fatatsika efa zaraina amintsika mpiaramonina zaraina amin'ny vahoaka malagasy zaraina amin'ny mpiatsehatra ara-politika rehetra ary tafiditra ao anatin'izany ny mpitondra fanjakana ny eo amin'ny fahefanam-panatanteraka ary zany no adidi mpanohitra mizara hevitra zay mety tsy ho takatry ny sain'ny mpitondra fanjakana ireny rehetrarehetra ireny ny maro amin'ireny zafady ny maro amin'ireny tato anatin'ny volana maromaro farany no hita taratra fa nitondrana ny firenena ary angamba fahatsapahan'ny fitondram-panjakana n'izany fahalemena endrika fahalemena izany no saika hanafenana ny marina saika hanakonam-bava ny endrika fahafahana mizara hevitra ny endrika fahafahana miady hevitra ny endrika demokrasia mihitsy eto anivon'ny firenena tamin'ny alalan'iny fanapahana izay nyraisina iny ka hoy izahay hoe isika averina eto tsy manaiky lembenana fa isika no ampianatra hoe izao lalàna napetraka ny akamaroany lalàna iainantsika amin'izao fotoana izao nge na lalàna efa nisy taloha na lalàna tanterahana tamin'ny andro ny tetezamita indrindraindrindra satria ny lalam-panorenana dia tamin'ny andro ny tetezamita ny nanaovana azy dia ny lalàna mifanaraka rehetra tamin'ny nanaraka rehetrarehetra taorinan iny dia taorinan'izay daholo na lalàna no avaozona na mpifanarahana ny filana tamin'ny fitondrana tetezamita no makaty ireny isika nefa no tsy maintsy mampiseho hoe na inona lalàna eo rehefa natao ho ajaina iny dia zao ny fomba fanajana azy rehefa tsy mahay manaja ny lalàna anjara atsika no mampiseho sy maneho hoe ahoana ny fomba fampiarana n'izany lalàna zany fa rehefa ny fitondram-panjakana no tsy mahay mampiatra ny lalàna tsy mahay manaja ny lalàna ntsony ahoana moa tsika no gaga na ahoana moa fitondram-panjakana no gaga raha ny vahoaka eny an-dalana ny vahoaka any amin'ny toerana misy azy eny atokantrano tsirairay avy any tsy gaga mihitsy sika raha manomboka ihany koa ny tsy fanajana lalàna
manomboka ihany koa ny tsy fakatoavana ny didy mivoaka ny fanapahana mivoaka satria akoatra ny faneren'ny fiainana andavanandro izay tsy nandraisan'ny fitondram-panjakana fepetra manokana alohan'ny amoahana didy akoatra n'izay zavatra izay a dia fatatsika tsara fa ilay fitondram-panjakana mihitsy ny mampianatra ny tsy fanajana ny lalàna eo amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny fiainana firenena ka tsy tokony ho gaga tsisy tokony ho gaga na mpitondra fanjakana aza hoe nahoana no mitrangy zany zavatra zany ny olana nefa vokatr'izay a ny réaction ataon'ny fitondram-panjakana dia mitohy hatrany makany amin'ny fanapara-pahefana ka ny zavatra azotsika lazaina dia hoe very fanambola velona ny vahoaka satria tanteraka le hoe pitary-bato vilam-bava tanteraka le hoe afa ny lazain'ny vavany afa ny alehan'ny tongony sy ny sisa sy ny sisa ary tena hiteraka olana foana raha izao no mitohy ary ny tena marina tsy tokony hitohy intsony fa tsy maintsy ataotsika ny fomba rehetra anajanonana n'izao fomba ratsy mamohetra sady manimba toe-tsaina ny amin'ny fitantanana firenena nge misy endrika fifampitaizana misy endrika fitaizana ny vahoaka misy endrika fampitana izay tokony ho comportement tsirairay ao anatin'ny fiainana andavanandro fa rehefa zay tsy tanteraka dia mifampitondra mankany amin'ny ratsitsika ary zay a no mahatonga anay miteny hoe okizay ampy izay fa raha izao no mitohy raha izao mbola velantsika hitohy dia sanatria mivavaladiny lela isika samysika no taraiky eto ary amerina kely le resaka hiditra kely amin'le resaka covid vetivety alohan'ny amaranako ny fandraisana anjara fitenenako a fatatsika tsara fa mbola tsy sahaza ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ny fepetra zay entina miatrika an'io valanaretin'io amin'izao fotoana izao manontany any olona hatrany hatrany hoe aiza ho aiza eny aminareo no misy an'ilay fasan'ny firaisapo niezaka ny jery niezaka nanontany efa nitantaraiko teto ny fionako tamin'ny tompona andraikitra sy to olom-boafita ao amin'ilay tanàna misy an'le izy nahita maso an'le izy azao a afaka manambara amintsika raha ho atsika izay mandray ny lalam-pirenena fahaefatra rehefa tonga eo amin'ny tsy ny station service Jovena sy ny tobon'ny vitogazy dia mijanona kely a dia mitodika mekandrefana fa raha lavitra indrindra 200 metatra miala eo mepita ny tamimbary eo amin'ny vitogazy mitodika mekandrefana ny lalana mamonjy lalana makany amin'ny fotsiny raha mitondra fiara dia mandalo ny hôpitalina Njanamasina mandalo ny apahany amin'ny cité Tranomora cité fitiavana dia mandalo manavatsava ny cité ny mpiasan'ny ministeran'ny fitsarana dia 200 koa na 200 metatra mahery kely ao ambany atsimo cité ny mpiasan'ny fitsarana ao zay a etiko mamaly ny fanontaniana betsaka izay miantefa ty amiko mikasika an'io zavatra io a fepetra zay rahantsika mahalala fa mahabe resaka hatramin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe aperinady ve tsika dia fa manangana saina fotsiny mpitarika ny ady sasanatria mivavaladiny lela misy zavatra hafa tanjona hafa izay miaingany fa tsy fatatsika mihitsy a amin'izao fotoana izao ny azontsika lazaina dia izao a tamin'iny herinandro iny a navoaka ny fepetra hananganana nyreny fasana ireny a natao handraisana ny matin'ny valanaretina fa ny ainatsika azy voalohany aloha dia azontsika adika amin'ny hevitra anankiray hoe efa ao any an-tsainy ny fitondram-panjakana mihitsy ny anao endrika fasana rehetrarehetra ka hatramin'ny demokrasia sy ny fahafahana miteny sy ny fahalalahana rehetrarehetra no efa ezahana alevina eto amin'ity firenena misy atsika ity efa eto anilako eto ny namana erika izay anoho ny famakafakana sy ny fizarana vaovaoka dia omentsika azy ny makasitraka tompoko mankasitraka honorable député membre be nirina ny tondran'izay famakafakana izay sy ny napitan'izay taty amin'ny tena
afaliana trano ny tavoana amintsika sy ny tondrana ny teny firarintsoa ho antsika mpanaraka sy tapaka ny fandarana miara-manonjy izay vao nanomboka ny andro any satria dia varadatsaka no nandrenesantsika tamin'ny zoma tamin'iny décision interministérielle ny amin'ny hoe fanafoanana ny fandarana maromaro vitsivitsy amin'ny ainao manjery zany. Hitantsika moa ny dingana natao, hitantsika ny fifanomezan-tanana, hitantsika ny valikafatra na avy amin'ny fiarahamonim-pirenena zany na avy amin'ny communauté internationale izay hitondrana fankasitrahana fankatelemana satria tsy manaiky lembenana ao anatin'izany hoe fanososena ny zoafototra mihitsy dia ny fanehoana manehevitra izany. Hitantsika fa raha vonseho reny dia ny azo atao hoe fampitakafatra na ny valikafatra hitantsika anatin'ny réseaux sociaux dia ny hoe mangataka ny ministry ny communication ameritra am-pialana na hoe esorina mihitsy tsy amin'izany toeran'izany amafisiny zany satria nahoana raha fony andro ny mbola izy mpanao gazety dia tena nahay vava mihitsy ary ny tabataba mihitsy no amin'izany ny atao hoe fiadivana ho amin'ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety izany. Raha tsaroantsika tsara teo anosy ilay nitondra tambombava mainty dia nandohalika teo dia aoko izay ny fanampenam-bava, aoko izay ny didijatony, aoko izay ny avoay ny fahalalahany faneho-kevitra andevina ny demokrasia maro isan-karazany. Ny fihetsika natao tamin'izany nanoerina n'izany hoe fanohitohinana ny fahafahana maneho hevitra izany. Fa ankehitriny ianao mihitsy no ministra ilay serasera, ianao mihitsy ny tompony andraikitra voalohany tao anatin'izany ary mety nandrandray ny mpanao gazety andova zavatra satria ianao ny loha larana, anisan'ny loha larana ny ato tamin'izany. Fa ankehitriny no mahagaga dia ianao mihitsy no manitsaka tapon-doha an'izay natao hoe fahalalahana maneho hevitra izany. Eto moa efa natsidiko teto foana ilay hoe teny solafaka, teny diso, tena kabary ary ilay fandraisana fanapahan-kevitra tsy makany amin'ny tokony ho izy, ilay fanapahan-kevitra tsy lara-pahamehana, tsy mifandraika mihitsy amin'ny toe-javatra misy, izay le hoe tsy fiainanareo ao anatin'le réalité hoe inona ny tokony iainana ao anatin'izao tranga mampidi-doza izao. Vao eo na honorable Fidèle Razanakapera ny resaka ny amin'ny fidiran'ny Air France eto Madagasikara, izany hoe raha ny vaksiny no andrandrayntsika tokony ho tonga eto satria dia efa miezaky no tonga amin'izany daholo ny firenena na ny Afrika na ny Comore azy, na ny Comore izay eritreretintsika ho ampino, fa izao tsika no ampino Comore mihitsy na arakevitra amin'ny lafiny rehetra. Rehefa ny eritreretina ny vaksiny no tonga eto amin'ny tany sy ny firenena zany anavotana ny eny malagasy dia inona ny zavatra anseho? Décision efa lany daty tamin'ny fotoan'androny no eritreretintsika indray koa mbola hitondry zava-doza ho an-tany sy ny firenena tamin'ny 2019-2020 raha tsy diso ny fitadiana. Rehefa fantatra fa tao Chine fohy be ny coronavirus, ny olona rehetra efa nilidiny sisy tany fa itsika mbola nanafatra sinoa anao ny kianjam-bary tsy izay tsy nahita an'izany nanafatra sinoa anao ny kianjam-bary nefa vany Chine ny fohy be n'le Covid-19. Amin'izao efa fantatsika fa ao France ny vary na ny io aretina brésilien io dia mbola vany a France ihany ny zotra mpiara-manidina tonga eto amintsika. Izany hoe inona ny tia natongavana? Io ve le nanomanana ny fasan'ny firaisapo? Miala tsiny eto le ampitsiheviko mihitsy hoe tsy fitavozavozany zany, efa tsy fitavozavozany intsony zany, efa zavatra hitanao mipaka miatra mivantana izao, fa mbola sahano ihany ny mitondra ny aim-bahoaka amin'izany ao anatin'izany reto mandripaka izany. Ny hoe fanatsarana ny ainao manjery indrindra fa ny miara-manonja moa ny resahana manokana eto izay eritreretinao vahaolana aza dia atsidika re, aza dia ampahafantarina mivantana loatra hoe efa tena ambivitra, efa hita masy mihitsy hoe mandrovotsy dia fomba mamoehitra ohatran'izany ny olona miezaky ny hoary fenitra, ny olona miezaky ny ho balizy vao natsidiky ny namana teo hoe ny fanoerana nge tsy voatery foana eritreretinareo amin'le fanaonareo, tsy voatery foana apiatra n'le fomba mahazatra anareo,
fa fijerevana mihitsy ka ny zavatra nataony miara-manonjy hatramin'izay ny hoe mba tsy hahafaty raraka ny voaka malagasy eto andao mba resahana ny vaksiny izay ny tomboka tany amin'ny filohajainy ateo aloha Marc Ravalomanana ny hoe misy karazany vaksiny azo isafidianana tsara mihitsy arakaraka ny fahefa mividy maro isafidianana ary azo ampiasaina mihitsy amin'ny tany andalam-pandrosoana na tany mahantra tsika moa tsy andalam-pandrosoana zany tsony fefandrisan'ny mahantra indrindra eran'izao tontolo izao efa soso-kevitra zany vahaolana zany atolotry ny fanoerana fa ny anareo moa ohatry ny hoe mametraka foana ny hoe alako bika tsy tiako tare ka ninona zavatra resahampanohatra dia ezahana foana ny antontona azy ary ezahana foana ny anatsokety anazy isika voaka malagasy nao kitsara ny hoe iza no manao inona amin'ity tany sy ny firenena ity dia tsy tahotra tsenatra ary endrika izay tsy fahombiazan'ny mpitantana izay izany hoe miverina amin'ny teniny nataony ianareo miverina amin'ny teniny nataonareo tsy hany loatra ny olonay satria ankafaliana ny nandraisany azy fa efa fandraisena lehibe ho an'ny mpanohatra zany dia ny fiverenana amin'ny teniny natao zany fa mba heritra hoe mpitantana firenena mandray décision dia miverina amin'izany teniny zany izany hoe voapirofo mihitsy fa tsy nety ilay décision nraisiny dia mifampitohy logika be mihitsy any amin'le hoe fanaovana fasan'ny firaisapo izany hoe efa karazana manipogay ianareo noho izay le décision diso nraisina tamin'ny fotoan'andron'izay ny tsy fanidinany sistany ny fioererana fidedahana ny hoe voafihetsika io tsy mafy noho ny choléra sy ny peste io izao ianareo miverina amin'ny teny nataonareo ary ny vahaolana tsara indrindra ho anareo dia ny fasan'ny firaisapo satria hienatra ilay teny nataony hoe raha tonga eto ary zany vaksiny zany dia ianareo mpanohatra ny tsondrominay voalohany zay mihitsy ika zao mangataka ato ampidireto l izy mba ho fiarovana ny ny voaka malagasy fa tsy fiarovana ny teny anay ihany dia izay le ienatra reo miverina amin'ny teny nataonareo zay ianareo ihany no fatoran'l izy teny toy ny salaka ka ny tompony ihany no afatony fa kosa noho izay azo atao hoe tany revika izay mba rary ny ve raha izany no meritraika makany amin'ny voaka malagasy mba rary ny ve zany raha izany no afatesana voaka malagasy tao anatin'ny confinement manahirana moa le miresaka azy hoe confinement total ny vahoaka tena tsapa mihitsy te hiaro ny tenany izy tena te hitandrina zany fahasalamana zany izy matoy izy miazakazaka manao hevika ravitsara zay ny takatry ny volany matoy izy miazakazaka manao andreny de reny zay mba takatry ny fahefa mividiny fa tena hita mihitsy raha ny resaky ny olona andavanandrom-piainany fa tsy ampy azy le 10 andro ahafahany mitady izay ho arapany sy hohaniny dia mbola miezaka ihany ny hoe mba mivarotra ilay tapakandro maraina fa tena tsy ampy azy zany dia ny sazy mendrika azy tsy mampanina le fandraisana fehipetra ary zay tsy mitaona olona mihitsy hoe aza manaja zany izay aza mampirizika mihitsy mba hanajana zany fa kosa rehefa tratra noho ny antony mety tsy avy aminy noho ny tsy fahafahany manoatra dia ampanaovana seza rivotra izy ampanaovana pompy mba mendrika ve zany fa iza ao anatin'ny lalàna misy an'izany hoe ampanaovana pompy ianao na ampanaovana seza rivotra marina fa zany ny sakafonareo miaramila manao seza rivotra rehefa misy adosoana ataonareo fa tsy tokony any amin'le vahoaka hiantraka n'le fahantrana sy ny olona aretina tsy fahafahana mitady izay tsy miendrika kosa zany nisy fotoana efa ndresana teto aksio fa misy ny lesehitra afana manohevitra miara-manontsy ny hoe nampandraisanareo raha mahalotana dalina le voaka malagasy manososy ny asina maha olona mihitsy dia mba ndelana satria ndresana anatin'ny miara-manontsy fa zao zany dia ampanaovana seza rivotra indray koa ampanaovana ty zavatra tsy eritretina rehetra ity so mba tsy harina satria noho ninona tsy lay tsy fanajana ny amena ozy ako no tianatenenina fa le mesure d'accompagnement izay resanareo hipoka nge tsy mifanentana tsony ao anatin'izany tsy mifanaraka tsony mihitsy amin'le fahafahany miaina amin'ny andavanandrom-piainany dia na tsy ho fatiny ny aretina ary izy ho fatiny ny anoanana ary rehefa misy zany ary betsaka no miteny amin'izany amin'izay hoe dia inona zany no ataonay kinona moa ny ataontsika fa dia io izy io sa misy ika tonga saina sa misy ika tonga saina ary zay no mahatonga anay tsokivy satria ny vahoaka no andrianina ny vahoaka no maso mandidy Madagasikara ity fon'Andriamanitra ho an'ny malagasy ary malagasy natao hipetraka atao tanindrazana izay ny tsy anaketsika mihitsy an'izany hoe
fasany faisapo ampanaikikezina ny tanàna marony zay hevitra tena naovana azy zay nitondrany solombavomboaka fitenenana teo ny hoe tsy mety zany a sy ny hoe so misy vaolana hafa akoatran'izany tena mety amin'ilay a fitantanana ny ndraram-pirenena satria moa ivalapotra amin'ny faneho-kevitra eto sy ny hoe fampitakafatra isan-karazany a ankasitrahana foana isika manjoitsy tapaka n'izany fandarana mamitsika izany a ary ankaherezina tsy ho kivy tsy ho ketraka satria mbola betsaka ny didy a miandratsika namana fanira zafy manantany moa eto akaiky eto dia omeko azy avy hatrany a ny fitenenana. Dia akasitrahana ianao a Erika Randrenay izay namana avetsy amin'ny commune Ambotry Manjaka ao anatin'ny distrika n'Ambohidratsimo dia miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny miara-manonja na amin'ny alalan'ny radio zany na amin'ny alalan'ny tambajotra serasera amin'ity talata fa 17 volana aprily dia mbola ho avy eo moa ny namana andray anjara fitenenana fa lasa aloha efa tafiditra amin'ny antso atarby ao ny namantsika Andrianjato Vonsaondra Zafindambo raha toka efa maheno anay ianao Zokobe Andrianjato dia raisina ampanajana eto anivo ny miara-manonja. Namana Andrianjato raha toka efa tafiditra amin'ny antso atarby dia raisina avy hatrany ianao a ndao ary Zokobe. Eo ampiandrasana ny antso atarby avy amin'ny namana isika satria dia ny fandraisana anjara moa zany dia ifandrombonany ny ekipan'ny miara-manonja ao anatin'izay fizaram-baovao sy fanadihadiana samihafa ho an'io tsara ho fantatreny vahoaka izay. Efa ao ary namana Andrianjato. Efa tafiditra Zokobe Andrianjato. Manaraka izao fandaram-boatrano mahalalana tokoa no manaraka ny zava-misy Madagasikara ankehitriny satria dia hafahafa be ny tsangan-javatra araka ny fomba fitantanana ataon'ireto mpitondra fanjakana manam-pahefana ireto. Zavatra hafahafa foana no fanapahan-kevitra raiky ny fanjakana ity. Ary ohatra amin'izany ny arrêté interministériel amin'ny 12 volana avril raika amby 24 lasa teo. Mazava ny volazan'ny lalam-panorenana tamin'ny 12 araka ny artikla 20 sy ny 120 ao anatin'izany lalam-panorenana izany. Manome position ho an'ny président de république ao anatin'ny situation d'exception ary marina fa raha ny heviteny ao anatin'ity pouvoir spéciaux an'ny président de république araka ny article 60 sy 61 dia manome hoe pouvoir personnel satria ny voalazan'ny lalàna amin'ireo article ireo dia milaza hoe ny fahefana rehetra na ny fanapahan-kevitra raisina ao anatin'ny situation d'exception dia tsy maintsy ny président de république ny mandray azy ary contresigné par le premier ministre, par le ministre raha ohatra ka zay ny ilaina na ireo ministre le cas échéant zay zany no filaza azy. Le cas échéant moa ny dikany dia hoe raha toka ilaina zany hoe tena pouvoir personnel io zany hoe tsy mila maka ny hevitry ministre na premier ministre koa raha ny président de république fa izy rery manosy ny ary tsy maintsy. Io moa zany dia fantatsika fa mifanohitra velively amin'ilay 91-011 dia lalàna andratiraka nentina namoritra ny tolon'ny Hervelona Rasalama tamin'ny 1 ratiraka ny ramandika ka amin'ny vola agosto. Ao anatin'ny 91-011 io dia mazava fa zay lalàna rehetra raisina na mipepetra rehetra raisina araka ty texte ny 91-011 est contresigné par les membres du CSS, zany hoe Conseil suprême de la Révolution. Nefa zany tsy misy tony zany CSS zany. Lalam-panorenana amin'izao fotoana izao dia contresigné par le premier ministre ou le ministre ou les ministres concernés. Zany hoe tena efa lany tanteraka dia juillet ny manapahana ity lalàna mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao ity.
ao anatin'io 91 io dia mbola ampiasaina ny lalàna amin'ny fe ny asaky mavangazety 90 ny raika am'roapolo desambra sy folo zay mbola milaza fa misy ny emprisonnement am'izao tsika amin'ny teny zao zany manomboka tany amin'ny code de la communication médiatisée zany ny 2016/029 dia fantatsika fa dépénalisation no resahana zany tsy misy intsony ny famonjana na ny privation de liberté ny fanjakana amin'izoro am'izao fotoan'izao dia zatran'izany manao lalàna hafahafa zany tsy ohatra zany ny projet de loi mikasika indrindra ny atao hoe protection des projets présidentiels io moa tsy navokany izy satria tonga dia nikororoany tamin'ny aina mandela ary anisan'izany ny fandarana resolo tao amin'ny MDS mikasika nyty projet hafahafa be ity ao amin'ny article 10 amin'izany projet resahany zareo zany dia milaza hoe mila arovana ny voninahitry ny homme d'état malagasy zany hoe respect de la dignité des hommes d'état malagasy ary ny article 31 ao anatin'izany projet hafahafa be zany dia hoe interdiction de poursuite ho an'ny homme d'état dia manana initiative hanao an'ilay projet présidentiel zany hoe ny président de zany zany hoe any zany izy dia efa saika ametraka hoe ametraka impunité totale amin'ny président amperinasa amin'izao fotoan'izao ary fantatsika fa ny lalàna sy rétroactive dia manomboka eo aminy zany miaty ny lalàna rehetra manahirana be zany no mijery an'izany lafiny zany dikan'izany dia hoe efa mitady anao efa mahafantatra fa misy zavatra be lehibe tsy mety atao amin'ny fanjakana amin'izao fotoan'izao efa mikasa miaro vatana amin'ny hoe protection des projets présidentiels ity ny fanjakana amin'izao fotoan'izao ny lalàna hafahafa ihany koa tanysaitika eto dia misy maromaro ohatra ny loi de finance initiale tamin'ny tipe amin'ity zany dia milaza fa mitohy ny fonds souverain dia hisahanana be lehibe amin'ny COVID-19 sy ny plan multisectoriel d'urgence dia fantatsika fa ao anatin'izany lalàna ny fitantanam-boly zany taonito dia nalain'ny fanjakana avokoa ny fampiasana ny crédit carbone raiky plus zay tokony tsisy idiran'ny fanjakana nito zany satria nisy fahatapana kely ny fandraisantsika ny namana Zokobe Andrianjato everina fa mbola ao anatin'ny filinina ny fanazavana tsara izy satria dia fanazavana ny endriky ny lalàna rehetra amin'ny akapobeany mihitsy no resan'ny Zokobe Andrianjato ho raisitsika indray Zokobe Andrianjato amin'izao fotoan'izao. Misy zavatra maromaro zay tsy mety ataon'ity fanjakana ity zany amin'izay lafanjaina farako teo moa no mikasika an'ilay hoe fonds souverain ho fanohizana ny asan'ny Covid sy ny plan multisectoriel d'urgence dia nanaty fanjakana koa raha fanambarako teo ny crédit carbone raiky plus zay fiaraha-miasa iraisam-pirenena io fanambotana ny ala sy ny émission de gaz carbonique eto Madagasikara ao ihany koa zany mipetrabola ao amin'ny ministèren'ny mine zany dia azo ny fanjakana ampiasaina tsotsotra amin'ny arrêté interministériel tahaka izany ihany koa ny totana petrabola akoatra ny don japonais hafa zany dia azo nyity fanjakana ty alaina koa araky ny voalaza ao amin'ny disposition spéciale ao amin'ny loi de finance initiale amin'ity taon'ity fantatsika fa ao anatin'izany mbola misy ny fametrahana ny IEM ary IEM io zany dia ny lancement miaraka ny voalaza ny lalàna ny fitantanam-bola dia volan'ny décentralisation no angalana 421 milliards d'ariary avy amin'ny volan'ny SIAD dia crédit d'investissement destiné à l'appui au développement io zany ilay CND araky ny volan'ny zany aloha fanohatra amin'ny fomba mijery amin'ny fitantanam-panjakana zany satria fantatsika fa ny fanjakana no mametraka ny fond de solidarité nationale izy fanjakana
be zany fa tsy hoe mifanjakana foibe no mandeha mitroka vola izay apetraka any amin'ny décentralisation fa nohatra amin'ny zava-misy araky ny constitution zany raha ny article 140 no resahana amin'ny constitution izay iainantsika amin'izao ty fantatsika fa ao anatin'ny lalàna ny fitantanam-bola iainantsika amin'izao fotoana izao ty tena ena ny TVA amin'ny gaz 5% zany na ina 5% takany enitsitsy efa tokantrano vitsy fotsiny no mampiasa an'ity gaz ty eto Madagasikara satria anrafozan'ny président de république ny fikarakarana gazy farehitra eto Madagasikara nefa ny vahoaka dia fantatsika mandray anjara ny fampitonana raha-pafikana amin'ny ankapobeny raha ny eto foresahana ny recette zany dia 5 isan-jato ny recette 45% recette Madagasikara dia ny vahoaka malagasy maro anisa mandray anjara amin'izany ary ny fanjakana malagasy io dia ny fanjakana malagasy fotsiny izy rery dia mandifa 9 isan-jato ny telo-bola fanjakana dia fantatsika fa tena manahirana be no teazany dia ao anatin'ity lalàna fitantanam-bola ty ihany koa anatin'ny disposition spéciale dia fantatsika fa nanapa-kevitra fantakan'ity fa anao trosa 100 isan-jato raha ampitaraina amin'ny telo-bola izay tantanany amin'ny proportion izany dia misy vola tsy misy contrepartie satria sady tsy mahazo financement extérieur tsika no tsy mahazo firy ny hitany makanovelany fa dia ketsontsika no toedrana iraisam-pirenena ny COVID-19 isan'izany no tokony ieritreretana fa mivola baoritra dia masamytika zany dia plan janvier ary fantatsika ihany ny CLAPS no anao ny asan'ny banky dikan'izany eo amin'ny antenne claire eo amin'ny fomba ampiatrehana ny saram-pirenena zany no hoe détournement de deniers publics satria tiasan'ny CLAPS no ampanovina azy izany ny dikany eo amin'ny fomba fanikevitra amin'ny raha politika izany ny zavatra fahafa teto amin'ity firenena ity nandritra an'izao fitantanany fanjakana ity dia ny mahita ny décision izay raisin'ny ACC ny décision izay raisin'ny ACC dia fantatsika fa irrévocable et s'impose aux autorités zany hoe tsy azo ivalosana ny décision raisin'ny ACC ary miatra amin'izay mpitondra fanjakana araky ny article 120 alinéa 3 no misy an'izany zavatra zany dia fantatsika nefa fa ny ACC no milaza fa tokony ampiarahana ny fianana rehetra ny communal tsy vita ny communal verina ary ireo rafitra izay manome ny grands électeurs eto Madagasikara zany fantatsika fa nanaovana ampetrzetra ny fanaovana l'élection sénatoriale teto Madagasikara ao anatin'izany lalàna mikasika ny 2018-008 zany régime général des élections et référendum eto Madagasikara dia milaza mazava fa ny élection rehetra atao eto Madagasikara nandehanana dia en période sèche no anaovana azy zany hoe amin'ny tany mainandro zany no anaovana azy dia fantatsika nefa nizava-mikanga tamin'ny fahatarany taona teo iny fa nanaovana forcine izany élection sénatoriale teto Madagasikara sady tsy ampy zany ny collège électoral no tao anatin'ny andro fahabaratra no nanaovana zany amin'ny ankapobeny zany zavatra ataon'ity fanjakana ity ary manahirana be no mijery azy amin'ny ankapobeny ny mpanoratra manoloana zany rehetra zany dia pioroka zay ireo zavatra atao zay ary verina fa tsy hoe animba zavatra zany mamatsara zavatra anjaran'ny fanjakana no manatanteraka ny programmany ary ny hevitra tsy mitovy no atao hoe démocratie mitranga zavatra tapoka tahaka ny COVID-19 sy ny loza-boajanahary dia fantatsika fa tsy manafona velively ny adhevitra eran'izao tontolo zao tsy manafona ny adhevitra zany ko nahoana eto Madagasikara no manafona ny adhevitra rehefa tsy afaka mitondra paika vaovao zany nanoloana zany zava-mitsangy zany ny fanjakana dia tsy fahatsofony mpanohitra zany tsy anjaran'ny mpanohitra zany ary ny mpanohitra izay tsy omena asina
araky ny famoahana ireo lalàna zay tokony ny fanoherana eto Madagasikara. Anisan'izany ny loi sur les partis 2011-012, ny statut de l'opposition 2011-013 zay fantatsika fa décret d'application sisany no andrasana dia tokony azo iainana zany ary fanjakana io taotetelanetany namorona zany fa amin'izao fotoan'izao moa dia ohatrany hafafabeny fa dia zavatra sakanana amin'ny fomba rehetra ny fanoherana eto Madagasikara. Ary fantatsika fa efa mazava zao ny tetika divezana Madagasikara sy Malagasy, anisan'izany velona tamin'ny iny ary fantatsika fa rehefa tena tika amin'ny saina tony ny zavatra rehetra tiany fanjakana tisin'ireo le mpiarakomana aminy dia tsy mila gasy manambola intsony izy mitondra ny fanjakana. Izay no nanaovana Navalomanana tamin'ny 2009 namelezana azy tamin'ny fanapotehana ny tanàna rehetra niazy rery sogasy kely tao biologika mivelona vo mivelona potehana tamin'ny 2009 ary tsy misy politika mihitsy ny karana zao soa tamin'izany fotoana izany. Izao zany ny tanàna no milaza fa te hitondra ny Madagasikara ary efa mazava ny fanambarana sy ny finiavana an-gazety izay ataon'ireo karana manambola mpanevovo afaka mively amin'ny Madagasikara mongadiny eo amin'ny fomba fanatanterahana tadidioa fa tsy nosy morisy Madagasikara. Vitsy anisa ny karana eto Madagasikara sady tsy mahay mifangaro, tsy manao atao hoe mixité sociale. Marina fa tokony ny polisy vola sy ny hareny eto Madagasikara ny karana sadio inosy morisy ny majorité be haindou ary tsy maintsy haindou no mitondra ny morisy satria izy manao an'ilay politika na communautarisme dia maronisany no mitondra ny fanjakana. Fa eto Madagasikara zany anao démocratie renversée vetsika da ny karana ny hitondra ny Madagasikara marina fa manakareny izy ary etreny zany manajany zany ny rehetra fa saingy zao démocratie piresante everiny fa tena efa mifampitondrana mihitsy zany ny olona eto Madagasikara amin'izay kafan'izay ny fiverany fa hoe fa mandalany atao hoe volany maharanganga fa ny kolotsaina malagasy amin'izao fotoana zao tsy tompoko tsy zany ny fomba fisaina malagasy ny fanana olona ary matoa tsy miady aman-kanina ny vahoaka malagasy dia mbola manana ny mahatena olona azy ny vahoaka malagasy amin'izay kafan'izay. Eto Antananarivo renivohitra isany sivifolo isanjato mipongataka tsindroko zao diry fa nampitondra fanjakana azy tsy manana fepetra raisina amin'izany fa tsy maninona ny vahoaka malagasy. Rehefa tenenina izy hoe mihiboka ny sabotsy alahady mihiboka ny vahoaka malagasy. Ny fanjakana indray tsy mahalala mihiboka mbola mampiditra ny roplanina fa nivelany satria reny ny mpanambola mitovy aminy ary tadidio fa ny gasy tsy mba maty raha tsy misavin'olona ary Malagasy dia anisan'ny firenena vitsy no faneraserapetraka tamin'Andriamanitra. Io teny hoe Andriamanitra io no anisan'ny teny itoko ny teny fantatra na dia olona tsy manampy fantatra no vahoaka Malagasy. Izay no ilazana fa na ny fanampika tamin'Andriamanitra ny razana politika tany aloha tany na taranako Mosesy Moïse ny vahoaka Malagasy. Mosesy moa fantatsika fa dia ny ilakapany tena ary ny ilaka 10 dia voalaza fa eto amin'ity Madagasikara ity no tahiry an'izany rehetra zany araky ny tantara sy ny tsofina. Izany dia masina ny tanindrazana raha tsy miverina andoha rano mifanjohy amin'ny fampisoany zao tontolo zao isika Malagasy dia ho tafavoaka mihitsy fa dia dafin'ny olona anaovany eny an-tampon-doha ary tsy ony vola bebebe no aponatika eto Madagasikara raha fanjakana no resahantsika amin'izao zavatra resahanto zao dia tsy misy afa-tsy zao ihany ny vahaolana. Bonne mesure adéquate fepetra mifanaraka amin'ny misy atao eto Madagasikara. Tsosakananao mpivarotra sahabo, tsosakananao ny olona mpanety pompy mba tsy afahan'ny olona mizoto rano, tsy afahan'ny olona mandro sakafo. Zany no atao hoe tena fepetra tena tsy mifanaraka amin'ny misy atao eto Madagasikara. Dia manentana ny be sy ny maro sika misalina amin'izany ary
fankatsika fanohitra amin'izany fomba fisainana malagasy zany tanteraka fomba fisainana ty fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao ty mifanarana mibetsaka misazy mararakopana ny ramatahora mangontotiny ny ankivy BDB ny asa totoa araky ny efa enitsika eto dia mbola mafy sesilany fa tsy dia misy ny fanomezana ny fahefana ho an'ny vahoaka malagasy araka n'izay tokony mba hahafahany velona eto amin'ny fireneny ity dia fikasana hampiazana ny fahefana eny ampelantanany karana no tetarina atao eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ity ny mpanohitra dia milaza hevitra zay ny tena izy fa tsy vory tokolasy tavoko vavy zay ny kely fantatra tamin'ny politika diametrikana tona tokolasy tavoko vavy. eny ary dia isaorantsika ny namantsika zokobe Andrianjato tamin'izay faneho-kevitra lalina dia lalina izay betsaka ny fampianarana ny fampitam-baovao ary ny tsara ho fantatra netin'ny zokobe Andrianjato tao anatin'ny adevitra izay narahantsika teto amin'ity miara-manonja androany talata fa 17 volana aprily ity ety ampiandohan'ny adevitra dia mitondra ny teny fampinoana trantsika ho an'ny fianakavian'ny Manamanjo ary raha ny eno tamin'ity maraina ity zany dia mpitsabo amperinasa vitsivitsy zany no lavo nandritra zaoady atrena ho an'ny Covid-19 izao dia anaovana ny fiara-mioro an'ny fianakaviany zany mpitsabo izany satria dia anisan'ny diso fantatr'ireo ivezivezy teny amin'ny hopitaly be Filatanana sy ireo nandray ny fitsaboana mahakasika ny vatana indrindra tao anatin'izao fahasalamana ny amin'ity virus Covid-19 tonga eto Madagasikara ity anaovana an'izany teny fampinoana an'izany koa ireo fianakaviana rehetra zany zay nandao ireo havana zay no zany aretina izany eo ihany koa ireo mbola mitsabo amin'izao fotoana izao dia akahirezintsika naiza naiza toerana misy azy ireo na eny anivon'ny CTC na hôpitaly manara-penitra na CSB2 samy hafa sy clinique privé na ny hôpital hôtel médicalisé zany hôtel hôpital zay andraisana ireo marary rehetra nizanizy na any trano any aza dia mankahery azy ireo tsika satria ny vaovao fantatsika dia saika miondana miara-manonja amin'ny akabean'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary manao zay azona izany nanamporofona izany ihany koa lay décision interministérielle na fanapahan-kevitra iraisan'ireo ministera samihafa zay nivoaka tamin'ny faran'ny herinandro teo betsaka ny afatra voarainay taty anivon'ny ekipany miara-manonja na ny ekipa tsirairay avy izany na ny teo anivon'ny radio zay nandefa izany amin'ny hoe tena malahelo zahay ary hitanay ny ady rehetra nataontsika tany amin'ny sehatra rehetra zay nisy atsika rehetra tany na olontsotro io na fikambanana samihafa indrindra tolorana fakasitrahana ireo fiarahamony pirenena zay nanao ny ainy tsy ho zavatra nanameloka ny fanatsarana ny fandarana tahaka itsony zay mamolavola sy mitaiza vaoaka ary mizara ny vaovao sy ny tsara ho fantatra zany efa nisy ny fanazavana maimaika moa réaction aso nataontsika nandritry ny fanapahan-kevitra nraisin'iny efa betsaka ihany koa ny fanapahan-kevitra zay efa nambarantsika hoe inona no raisina izany nanomboka hatramin'ny Zoma Sabotsy ny président Marc Ravalomanina filohan'ny mpanohatra filohan'ny rodiben'ny démocratie eto Madagasikara dia efa nanao ny fanambarana fanameloana ihany koa niaraka tamin'ny fanoherina amin'ny akabeany mihitsy ny Transparency International Initiative Madagasikara dia efa nanao an'izany teo ihany koa ireo sehatra iraisam-pirenena samihafa dia samba nanaitra izany amin'ny hoe tsy rariny zany zavatra any satria zavatra efa mba atsy tolona natao tao anatin'ny taona maro no mba azo teo an-tanana eo amin'ny lafina zany hoe fahalalahana zany dia nefa ho avototra eo an-tanana no zay mety ho kajikajy sy fatahorana politika ho an'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia ozytsika hoe tena mandiso lay tolona natao hatramin'izay zany rehetrarehetra zany mandiso ny
ezaka nataon'ireo mpanao gazety rehetra tany aloha tany, reo aina manjery rehetra tany aloha tany, izany fanapahan-kevitra sadasada, izany fanapahan-kevitra mifono ady akafetsena sy fatahorana izany. Solo fa nijoro ary isaoran'ireo vondrona samihafa indrindraindrindra ihany koa tao anatin'izany dia no lavitry ny mpanao gazety niaraka tamin'ireo fiarahamonimpirenena marobe zany rehetrarehetra zany hoe nitatsoroko mibe somaro. Io le resantsika mandrakariva tamin'ny fandarina tahaka itony amin'ny hoe rehefa isika miaraka avy no mahatsiaro tompon-draharaha tahaka ny zava-misy any amin'ny famadihana, zany hoe rehefa tonga ny aminatina famadihana ny olom-pirenena rehetra manatrika izany satria misy apahana malagasy manatotosa izany manao izany dia samy mandray andraikitra amin'izay tandrify azy tsy mila baikona. Ao no mandeha matsaka rano, ao no mamaky kitay, ao no mandeha mitady kitay, ao no manofa vary, ao no misoronafo, ao no mandeha mikapa ahomby, ao ihany koa ny manamboatra ny trano betsilay ozy tsika na ny jiafotsy samihafa, ao no mandeha makanitsy rakofana sy anaovana reo fanambarina zany hipetrahana, ao no mandeha manasa vilia rehetrarehetra na lahy na vavy na antitra na tanora na akizy dia samy mandray zay tandrify ao anatin'izany hoe tompon-draharaha zay ka tsy avelanay ho irery ny lafin-javatra tahaka izany. Dia nasehontsika menakavy ny fakasitrahantsika amin'ny hoe misy demokrasia iombonana eto, misy liberté d'expression tokony ho ajaina eto ary misy liberté de presse tokony ho apetraka eto ary zao lalana andehanantsika zao dia manakaiky ny 3 mai na lay andro maneran-tany ho an'ny fahalalany ny asa fanao gazety ka herinandro melohan'izany no nidona ohatra mivaradatsaka iny décision de ministériel iny. Zavatra resantsika tahaka an'izany dia hoe ny asina ny vahoaka amin'ny akabean'izay mandray izany vaovao ratovina izany fanadihadiana voateotsika na eno ny namana azo be andrenjato mampianatra sy manazava mihitsy ny amin'ny hoe inona no endriky ny fanjakana amin'ny akabeany sy ny fitantanana fanjakana, inona nyzany fanajana na ny hiérarchie de loi izany. Fa misy lalàna mifoanitsaka ka ndraindray note na arrêté ministériel no anafoanana décret na hanitsahana loi na loi organique amin'ny akabeany. Ary misy famoahana état d'urgence nefa tsy lalàna araka ny tena fehizoro hitondrana azy zay hitondrana azy fa dia misamboaravoara fotsiny. Efa niainantsika tamin'ity fitondram-panjakana ity zany ary ny zavatra nyresahana dia hoe saika isan'andro dia manana découverte na scandale, manao découverte amina mauvaise gouvernance ny vahoaka malagasy manoloana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao. Dia izany rehefa nahitantsika n'le hoe tena lay efa zavatra aky efa azontsika teo an-tanana nandritry ny tolona nataon'ireo ray aman-dreny, nataon'ireo tontolo ny asa fanaova-gazety amin'ny akabeany no very anjavona ao anatiny na resaka alakobika na resaka tahotra na resaka ady akafetsena ka ny état d'urgence sanitaire no anararotana hanaovana fihetsika izay tsy mifanaraka amin'izay mety hoe zavatra efa akizay araka ny nambarantsika teo zany. Fa tsika anatin'izao toe zavatra zao ihany dia hoy isika hoe ny asa fanaova-gazety amin'ny akabeany mihitsy no masiny, ny vahoaka zay mandray zany vaovao zany dia masina manaraka an'izany asa fanaova-gazety zany. Izay ny antony tenenantsika hoe raha nitranga nisy tany aloha dia betsaka ireo fikambana ny mpanao gazety no mijoro amina tranga tahaka izao. Efa niaina n'izany tamin'ny nisy tany aloha rehetrarehetra tany, ny amin'ny hoe misy fandarina voakitika dia nijoro ny mpanao gazety, misy lahatsoratra zay mety manelingelina ny fitondram-panjakana dia mijoro ny mpanao gazety ary misy mpanao gazety nofonjaina tamina sehatra samihafa. Dia nijoro ny mpanao gazety ohatra nanao an'le liberté de presse bafoué dia nitondra banderole. Nisy fotoana tamin'ny fotoan'andro ny tany amin'ny 3:00 tany ho any mihitsy aza tsaloko tsara dia nisy fiodinana teo amin'ny Tsangambato teo Analakely nataona mpanao gazety tamin'izany fotoan'andro zany. Ny antso an'izay fahafahany mpanao gazety zany. Ary dia fantatsika fa nisy hetsika samihafa ihany koa nataona mpanao gazety rehefa nisy fandarana izay voakitika nandritry ny fotoana maro teto Madagasikara. Ary zany no nijoroany ireny fikambanana ireny. Ny fikambanana dia natao hiaro ny asiny ny asa fanaova-gazety, natao hiaro ny ajan'izany liberté de presse ny liberté d'expression zany.
satria zava-dehibe ny nahazoana zany fahafahana izany. Tolom-bahoaka ny sesisesy no nahazoana izany, ary nisy raha latsaka sy nisy figadrana samihafa ho an'ireo ray aman-drenitsika no nahazoana izany. Kanefa tsika amin'izao fotoana izao, io ny zava-misy io dia saika mangingina, tsy tazana ohatra telo vitsivitsy fotsiny raisitsika amin'izany. Aiza ohatra ny AGRP ao anatin'izao situation zao, na ny fikambana ny mpanao gazety na radio privé na radio eto Madagasikara. Aiza ohatra ny AJJM na fikambana ny mpanao gazety tanora eto Madagasikara amina situation tahaka izao. Aiza ohatra ny Acropole na ny association des chroniqueurs politiques am'izao situation zao eto Madagasikara. Mbola misy ve zany fikambanana zany? Matsiary ve zany fikambanana zany fa malalaka sy mety araky ny tokony ho izy zao situation iaina ny asa fanao gazety sy iaina ny fahalalana sy iaina ny vahoaka zay manana zo araky ny ambaran'ny lalam-pandreniny tokony anovo vaovao zany. Tsarotsika tsara fa tamin'ny andron'Andriamatoa Marc-Ravalomanana, tamin'ny andron'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mitondra, rehefa misy adevitra kely mahakasika mpanao gazety na mahakasika na fandara na mahakasika radio na fahitalavitra na gazety, dia mijoro avokoa reny fikambanana rehetra reny, ary manameloka ary tonga hatrany amin'ny Reporters sans frontières aza miteny anjava-misy eto Madagasikara. Fa zao tsika, raha tsy nisy ny société civile, raha tsy nisy ny mode des journalistes sy ireo mpanao gazety zay mahatsapa hoe misy tsy metsy zany e, ndao tairitsika fa tsy ara-dalàna zany, raha tsy misy an'ireo vahoaka zay voakitika mihitsy ny zony alala sy ahafantatra ny vaovao, dia aiza ny toeran'ity asa ity? Nefa dia ao anatin'izay hoe quatrième pouvoir izany. Zay no mba tolona ataontsika isan'andro isan'andro hoe zay zavatra efa aky dia tokony arovantsika ho hitany be sy ny maro. Ary zay olona nieritreritra fa niady an'izany fahafahany zany ka tonga nanana fanjakana amin'izao fotoana izao na tonga tompona andraikitra kanefa manitsaka an'izany fahafahana izany, dia hoy isika hoe sao dia natao fitaovana ihany ary ireo fikambanana sy ireo mpanao gazety marobe tamin'izany fotoana andro zany. Ary misy mpanao gazety nahavita nandoalika mihitsy, misy mpanao gazety nahavita nitondra vatapaty mihitsy nalevina raha fahafahana, fa tsy misy ohatran'izao mbola tsy nisy hatramin'izay nahafantarantsika ny asa fanao gazety teto Madagasikara. Nisehatra tamin'izany ny tenako miresaka amintsika tompolasy tompovavy. Nitazona fandarina tamin'ny radio ago, nitazona radio privé ago, tompona andraikitra tamina fahitalavitra ny tenako tamin'ny fotoanandro, nitazona fandarina namokatra tamin'izany ihany koa. Ary nisehatra marobe atao anatina presse écrite ny tenako miresaka amintsika, nafantatra tsara ny zotra ny tolona ny lalovana teto Madagasikara an'nijoroa ny mpanao gazety, fa tsy mbola misy faratapony ny fandraisana fanapahan-kevitra mihoatra n'izao fanampenam-bava natao tamin'ny endriky ny asa fanaova gazety izao. Fa malahelo ihany isika indraindray hoe mbola tsapany namana ve mahazava-dehibe zany asa zany. Fa soa aloha fa mbola misy mijoro, soa aloha fa mbola misy miteny hoe dia tsy rariny ary tsy azakena lafin-javatra tahaka izao. Zay ny antony nahatonga antsika hiteniny amin'ny hoe zay zavatra efa aky aza potehany, zay zavatra efa aky aza riny eo an-tanantsika. Satria manjary miemotra isika, manjary manary asina ny tolona sezaka nataon'ireo ray aman-dreny sy ireo namantsika teo aloha zay niatrika izany. Dia averiko ny zavatra nambarany filoha Marc-Ravalomanana ny amin'ny eran-tany anie dia misy an'ity Covid-19 ity e, ary samy mandray fanapahan-kevitra mifandraika n'izany Covid-19 izany. Ao ny manao fihibohana, ao ny tsy manao fihibohana, ao ny mametraka fepetra amin'ny fanajana ny geste barrière, ao ny manao ny drafitra samy hafa amin'ny alalan'ny paikady ny amin'ny fametrahana n'ireo hôpitaly lehibe sy ireo fanafarana fanafody sy ireo manam-pahaizana ho amin'ny hihetsika ao anatin'ity Covid-19 ity. Fa tsisy manafoana zany rehetrarehetra zany ny fandarina sy ny adevitra, satria ilaina ny adevitra, ilaina ny miresaka. Ary tsy fahadisoantsika mihitsy zany, tsy fahadisoan'ny asa fanaova gazety, tsy fahadisoan'ireo radio sy télé manao izany, satria ny manokatra ny débat politika dia zava-dehibe. Fa aiza le ministera tompona andraikitra amin'izao fotoana izao amin'izay lafiny serasera zay? Naninona no nidina ny vavan'ny mpanao gazety? Nanonona ny nidina ny sofin'ny mpiaino, ny mason'ny mpiaino? Indrindrandrindra ary ny vavan'ny mpiaino tokony hahafantatra sy hiteny ny vaovao zay misy eo anatin'ny firenena. Raha ohatra zany ka tsy nisy ny internet tamin'ny alalan'ny Facebook, tamin'ny alalan'ny YouTube, iza ny afaka andresaka amin'ireny adalana be omaly reny teny amin'ny seranam-piaramanidiny vato?
fanapaha-kevitra ny ray sy ny filaha-kevitry minisitra tao anatin'ny herinandro, filaha-kevitry minisitra fantatsika tsara fa tena nipana tanteraka manomboka ny numéro 1 ny filoham-pirenena, ny prime ministre, ireo membre ny gouvernement no mandray amin'ny fanapaha-kevitra ao anatin'izany filaha-kevitry minisitra zany, no milaza fa tsy azo atao intsony no mandray sidina avy any ivelany, fa ny fivoahana miala ato amin'ny tany repoblika Madagasikara dia mbola azo tanterahana ihany. Fa tambika eo misy sidina volana ny Air France, tsy mba tonga mangingina tsokosoko amin'ny andro alina. Io koa moa na mpamosavy mandeha raha misy mahita ihany. Fa amin'ny andro atoandro be nanary eto Madagasikara, ary tsy mba olona 50 arak'ilay resahana na olona 100 fa olona manodidina ny 200 mahery tanoany. Dia fanapahan-kevitry ny conseil des ministres autorisation no manao tsinitsinina an'izany. Zany hoe le fanjakana misy izay manana an'izany filaha-kevitry ministra izany, autorisation lany daty no mandingana na hoe manao tsinitsinina an'izany adevitra. Azo ny fanjakana atao tsara rehefa namoaka ny fanapahan-kevitry ny conseil des ministres iny no nanafoana zay rehetrarehetra tany ambadika tany, satria ho fiarovana ny vahoaka zany tompolasy tompovavy, satria mananjo arovana ny vahoaka. Ary inona moa no nambara fitondram-panjakana hoe ny fitondram-panjakana hoe hiary vahoaka ary tsisy fanjakana tamin'ny heritaona ny resahan'ilay tompona ndraiky zany, ilay mpitondra teny gouvernement, tsisy fanjakana moa ny vahoaka zany. Exactement. Fa rehefa mahita ny zava-misy amin'izao fotoantsika dia taitra ihany tsika ny amin'ny hoe tsy mba le Covid-19 tsotra intsony fa misy variant maromaro, variant sudaf, variant brésiliana, indiana. Ary hitatsika ny zava-misy any Inde amin'izao fotoan'izao. Ary fatatsika fa manantanao Frantsa ny karazana variant. Itsika mbola tsy tafiditra eto amintsika ny vaksiny. Ary ny alalan'ny sidina avy any amin'ny Air France no nahatongavan'ny Covid-19 teto Madagasikara dia amin'ny andro atoandro be nanahary. Tsy mbola nigadina akory ny herinandro dia tonga ny sidina avy any ivelany. Tena mampalahelo, mampite hitomany ny zava-misy eto Madagasikara manoloana izany. Hoe le mpitondra mihitsy ny ve no refesin'ny firenena hafa, say le mpitondra ny tsirarahan'ny firenena hafa, say le mpitondra no matahotra amin'izay mety ho fanapahan-kevitra raisin'ny zany kompania zany na zany firenena mampiasa n'izany kompania zany. Ray nefa nitondrantsika n'ilay taridresaka mikasika n'ilay vaksiny izay nety ny fondation Akbarali. Hoe tena tsy milamina. Ny institution ve, ny présidence ve, ny primature ve, ny ministère en santé ve, ny académie de médecine ve no manainga tongotra mandeha manatona ny fondation Akbarali ary misy mipréside ny réunion. Dia misitsika hoe misy fanjakana ve eto. Dia par rapport amin'izay zavatra hitantsika izao ny omaly dia mametraka fanontaniantsika. Mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Ny fitenenantsika an'izany mankony no tena hatahorana ary tsy itiavan'ny olona ny ty miara-manonja ity. Fa tsika miteny an'izany tena ao anatina honnêteté mihitsy n'izany retsahantsika izany. Satria raha misy fanjakana eto tena mahay misakana hoe tsy tafiditra eto zany volina zany. Teneny député Fidèle Larzarapera teo. Nda ho aritsika raha mamoaka lalàna frantsay fa tsy azo atao no mandray sidina ivelany. Dia nda ho andramana ny Hermady hiditra ny Frantsa. Tafiditra ve tsika? Fa manino tsika no manaiky an'izany? Ary ahoana ny azotsika antoka fa tsy misy voan Covid-19 ireo mpandeha ireo ary tsy hitondra variant hafa ankoatra ny variant fa mampavesatra tsika variant sudaf amin'izao fotoan'izao. Dia averiko amintsika ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fandarana manokana izay nataony amin'ny hoe rehefa nilaza ny tsy fankatoavana ny fomba fiasan'ny jirama anatin'ilay zéro coupure izy dia izy hoe ny tompon'andraikitra izay manana andraikitra dia manao tandrevaka ny asany ary atongavany anina foy dia tsy azo ekeny zany. Zay inge zava-misy amin'izao fotoana izao hoe misy tompon'andraikitra manao tandrevaka ny asany ary atahorana amin'ilay danger ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Itsika deja tsy manana oxygène, tsy ampy ny concentrateur d'oxygène tsika, tsika ara manafatra. Ny fanafoditsika hifampitadiavana, ny hôpitalitsika tsy ampy. Ary hatramin'izao moa dia voiziko foana hoe aiza le CTC bypass na ninona ny tsy sokafana satria tsy ampy ny hôpitalitsika. Dia mbola hampiditra olana indray tsika manoloana ny zavatra iainantsika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao.
dia malahelo tsika mitantaran'izany lafin-javatra zany, malahelo tsika miainan'izany lafin-javatra zany, satria izany lay ny ilaina n'lay aina manjery samihafa, ikororoka iteny hoe tsy mety zao lafin-javatra zao. Dia avelantsika ho faty isan'andro ve ireo dokotera zay manao ny asany, ireo mpitsabo, na mpitsabo tsotra izy na mpitsabo miaramila izy. Dia avelantsika raviravy tanana ve ireo mpitsabo mpanampy zay tsy ampy fitaovana amin'izao fotoana izao. Sahala amin'izany ihany koa ireo tompon'andraikitra samihafa zay manao ny asa tsinjarana andraikitra, mety bitika, hoe mitondra ambulance izy, mibata marary izy, fa betsaka amin'ireny ge marary amin'izao fotoana izao hoe. Dia mbola mety amin'ny fitondram-panjakana ve zao fitantanana zao, zao zavatra iainana zao. Tena efa mampiantso ny mona mihitsy, mampiteny mona amin'ny situation eto Madagasikara. Dia etriny hoe mahita zavatra tsy normal tsika, hoe zay ve zany no antony nanamboara ny fanjakana fasana firaisapo, satria efa manangana saina fotsiny amin'ny lavilefina le fitondram-panjakana. Sanatry ny resaka zany tompoko lasy tompoko avy. Ka isika avy aty amin'ny fanoherina moa dia miteny foana isan'andro isan'andro, manaitra foana isan'andro isan'andro, raha mbola tsy amin'ny tokony ho izy le fiaina amin'ireo vahoaka ireo, ireo fiaina amin'ny mavranjo, ireo fiaina amin'ireo belelokely ireo, ireo vahoaka atsika ireo, aiboka ao isan'andro isan'andro, aiboka ao isan'andro isan'andro ny vahoaka atsika. Nefa tsisy sakafo ampiarahanao amin'izany. Vitany aneny miaritra ny sabotsy lady, fa zao aiza ny anjara ny tokony omena azy ao anatin'izay fihiboana izay. Satria takiny lalàny zany, takiny fepetra tokony hifanaraka amin'ny fihiboana zany. Fa aza rarotina tsy miteny le vahoaka malagasy, aza rarotina tsy afaka mandeha le vahoaka malagasy ny fahaseranany, dia eritreretinareo na eritreretin'izay mihevitra azy manana fahefana fa azo piretina, azo hatao amin'izay tia nanaovana azy, ka makany amin'ny akavia dia makany amin'ny avia, makany amin'ny havanana dia makany amin'ny havanana, tsy tokoko. Zay nahatonga azy ireo ny antsoantso, aiza ny zosy fahalalana iteny amin'izao fotoana izao. Lohahevitra moa mbola hoentiko amintsika raha-pitso amin'ny fandarina hoe inona ny lohahevitra izany hoe journée mondiale ny liberté de presse zany. Fa tena mahakasika ny fahalalany vahoaka ahafantatra ny vaovao mihitsy zany na ny publika. Anatin'izay lohahevitra ngeza be iantsehatra n'izany 3 mai zany. Zay no nanarantsika amin'le hoe raha mbola nisy mpanao gazety ny hevitra azo ny tolona teto ka tom-pahefana amin'izao fotoana izao, dia tsy izany ny tokony ame ohatra ratsy amin'ny asa fanao gazety teto Madagasikara. Ary raha mbola misy mpanao gazety mahatsiaro fa tsara ty asy ty, mety ty asy ty, inona moa ny fanakorotanana ataotsika? Fizaram-baovao ve? Fanentanana ny olona hafantatra marina ve? Raha miteny zao tsika amin'izao fotoana izao hoe lay vaksiny any amin'ny 1 milliard de vaccin ilay dozy na ny olombelona ilaina ho an'ny Afrika, mbola tsisy 4% kory ny tonga amin'izao fotoana izao, zara fa misy 20%, mbola zara fa misy 20 millions no tonga zaraina amin'ny Afrika amin'izao fotoana izao. Firy amin'izay tokony anjara Madagasikara le resahana anatin'ny 15 jours. Ilain'ny vahoaka nge mahafantatra an'izany e. Roviny zany no tonga. Zay le antony mahatonga antsika hoe raha mbola misy zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka sy ambara ny vahoaka ary ampianarina ny vahoaka, dia adidi miara-manonja sy ny ekipa zany. Efetaka ake tompolasy tompovavy ny vavitoka ny miara-manonja ny solombavy-vahoaka ny Madagasikara voafidy tao amboribory tamin'ny voalohany iantry ny anara zafy manatsoa ramatoa solombavy-vahoaka mihinanao fitenena. Mankasitraka namana faniry ary anterina trano ny fiarabany antsika rehetra izay manaraka ty fandarana miara-manonja ity. Isaorana ny namana rehetra izay nandray anjara rehetrarehetra teo mety tsy ho ampy fotoana antsika androany satria manakambara marobe tsika. Kanefa araky ny voalaza teo dia hiezaka atranontsika hitondra izay hevitra tokony hoentiny aloha androany, izay tsy vita androany toy isika rapitso. Efa voalazantsika ombienimbieny fa maro ianareo izay nametra-panontaniana omaly hoe nakaiza ny fandaharana miara-manonja. Misy tsy naharaka ny vaovao izay nitranga tamin'ny zoma ary averiko etona ny zavatra nitranga tamin'ny zoma tamin'ny farany herinandro iny. Raha mbola tato anatiny ty studio ty izahay dia nilatsaka ny fanapa-kevitra izay nataony ministra anankidimy anaty gouvernementa ary anisan'izany ny ministera ny
communication izay tompona ndraikitra voalohany amin'ny resaka serasera eto Madagasikara. Ny latsaka io fanapa-kevitra hoe décision interministérielle io hoe tsy azo tao intsony ny faneho-kevitra manao fandaharana, fandefasana fandaharana, maneho hevitra politika amin'ny hainao manjery izay alefa ao anatin'ny faritra anankidimy eto Madagasikara. Dia ny faritra Analamanga zany a, Boeny anankiray a, Sava, Atsinanana, iza ny anankiray, anankidimy izy aloha zany. Ny tiana tenenao anatin'izay dia le fomba fandraisana an'le décision interministérielle mihitsy moa zany no tenenina hoe fitondram-panjakana kitoto. Tsika moa teto no teneniny ny secrétaire général ny gendarmerie teto fa hoe dondrina, fa tena fanapa-kevitra farak'izay dondrina, farak'izay vendrana ny fanapa-kevitra niraisina tamin'ny zoma iny. Ny antony dia zao, raha misy ny fitondram-panjakana dia ny zavatra tokony fatany voalohany sy tsy maintsy ajainy indrindrandrindra fa ny filoham-pirenena izay ninina tamin'izany fotoanandro ny teo anatrehan'ny vahoaka malagasy. Izy moa zany tsy ninina teo anatrehan'Andriamanitra satria na ny baiboly ara dia nolaviny, fa teo anatrehan'ny vahoaka malagasy no ninina izy fa anaja toy ny anak'Andriamaso zany lalam-panorenana izany. Ary zay no voasoratra ao anatin'ny finianana ao anatin'ny lalam-panorenana serment tsy maintsy ataony filoham-pirenena rehefa mandray fitondrana izy amin'ny fotoana anaovana ny investiture maha-filoham-pirenena azy. Zay fanajana toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana zay no adidy voalohany tsy maintsy ajainy ny filoham-pirenena mandritry ny feim-potoana maha-filoham-pirenena azy. Ary ny lalam-panorenana dia tokony ary tsy maintsy ainy zany filoham-pirenena sy ny mpitondra fanjakana rehetra zany, indrindrandrindra fa ny olona tompona ndraikitra ambony rehetra, ny gouvernement manontolo sy ny hafa, fa ireo zany mila mahafantatra hoe inona ny voalazany ao anatin'ny lalam-panorenana. Rehefa tsy mahay an'izay izy ka tsy vonina hianatra an'izay dia ny zavatra tokony atao voalohany dia mela, satria ny minimum nefa tena hoe zavatra farany lehibe indrindra tsy maintsy fantatra, satria zay no antoky ny fitondram-panjakana dia ny fahaizana. Le président de la République et le gouvernement doivent maîtriser la Constitution et ce qui est sy ny zavatra rehetra voalaza ao anatin'io Constitution io. Ka rehefa anao fanapa-kevitra ninina zay raisina dia tonga dia fantatra ao anatin'ny saina hoe tsy mety zany, tsy azo atao zany. Le minimum de base farany kely ao anaty lalam-pandrenana mila fantatra, na dia tsy hay amin'ny atsiprinsy tsy hay tsy anjery ary lalam-pandrenana io dia mila mahafantatra an'io. Ary izay no ilana an'ireny mpanolo-tsaina rehetrarehetra reny, zay no ilana olona mahilalana, ary zay no ilaina olona anontaniana hevitra, fa tsy manao zavatra kitanontany ohatr'izao, ohatra ny lelon-jaza ny fanapa-kevitra raisina eto amin'ity fitondrana ity. Voaka miditra marikiriko, rehetrarehetra lelon-jaza zany, mandroso miemitra, na mananankiray moa ny teny hoe ohatra ny tarondro nahazo rafi-paraky, mandroso miemitra eo tsy mitsita sy zavatra tena atao. Zay no zavatra lesako voalohany eto hoe ny fitondrana fanjakana dia mila fahaizana, ary ny fahaizana farany kely indrindra dia fahaizana mampiasa ny lalam-panorenana sy manaja n'io lalam-panorenana io. Ka tadidio tsara mijereva fitaratra ianareo rehetrarehetra fa isaky ny mandeha fanapa-kevitra raisinareo dia tadidio tsara fa fanaraka sa tsy fanaraka ny lalam-panorenana io. Zao aloha zany dia hitantsika porofo mazava, ary porofo goavana lehibe, tena lehibe, goavana be, iny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana zay natao ny fitondram-panjakana io. Io na ministra dimy nanao soniana io décision interministérielle io, na roa na telo na efatra na firy, tsy mampiova an'izay hoe fitondram-panjakana fa mino izahay fa fanapa-kevitra ny raisana tao anatin'ny fanapanatanteraka io fa ministra anankidimy no nasaina nanao soniana azy. Dia ianareo rehetrarehetra ao zany dia olona jamba amin'ny fampitatana daholo, tsy mba misy anankiray mba afaka ny teny hoe
tsy mety nge io décision interministérielle zay manoitohina ny fahalalahana amin'ny akapobeny dia tsy maininina daholo ve sanatria mivava ny mpanolo-tsaina zay tokony mahafehan'izany lalam-panorenana sy ny lalàna velona rehetra zany. Eto aho zany dia iresaka hoe fanitsakitsahana ngeza be goavam-be ny lalam-panorenana ny nanaovana décision interministérielle kitanontany ohatr'ireny kitoto ary vendrana sy dondrina. Ny olona nanao anazy zany dia raha zay no qualificatif amin'le zavatra natao dia inona le olona nanao an'ireny fanapa-kevitra reny. Ho an'itsika rehetra zay mihaino an'le fandaharana amin'izao moa zany dia sady mampatsiahy ary mampafantatra ihany koa any tsy mahafantatra hoe inona ny voalaza ny lalam-panorenana. Ny lalam-panorenana ampiasaintsika amin'izao fotoana zao dia lalam-panorenana zay nolaliany ty fitondram-panjakana ty tamin'ny 2024 na nisy ara ny polémika be mikasika an'io lalam-panorenana io zay namboarina araky ny tiavan'ny mpanongam-panjakana tamin'izany fotoana andro zany dia io aloha zany zao no ampiasain'ny fitondrana sy ampiasain'ny haute cour constitutionnelle rehefa manao contrôle de constitutionnalité zany hoe mijery an'ireny lalàna rehetra reny hoe fanaraka sa tsy fanaraka amin'ny lalam-panorenana. Nisy constitution zay natao nofidiana tamin'ny 2010 constitution ny mpanongam-panjakana iny fa ino moa zany ny arahana amin'izao fotoana zao fa le constitution zay tamin'ny fidiana tamin'ny 2010 dia mazava tsara ny voalaza hoe tsy maintsy manaja ny lalam-panorenana aloha ny filoham-pirenena zay voalohany fa ny lalam-panorenana koa miantoka ny fahalalany rehetra zany ny fahalalana amin'ny akapobeny liberté fondamentale. Voalaza ao anatin'ny article maromaro moa zany ao anatin'io fa chapitre 2 ny tena miresaka ny resaka fahalalana ary miresaka zo fototra ao anatin'io lalam-panorenana io dia amin'ny article 10 article manomboka amin'ny article 9 article 10 article 11 mazava tsara mihitsy ny voalaza ao anatiny hoe ny fahalalana liberté d'expression, liberté de presse, liberté d'information, ny liberté d'association zany rehetrarehetra zany dia lalàna fototra tsy maintsy ajainy fitondram-panjakana ary ny lalam-panorenana no mamaritra an'izay. Manana droit ny olona rehetra dia mananjo article 9 zany mananjo ny olona tsirairay amin'ny fahalalany ary tsy azo samborina tsy azo gadraina amin'ny zavatra tsisy dikany. Hitantsika zavatra nitranga tamin'ny sabotsy sy lahady tamin'ireny lazaina fa confinement total reny verenako zay zavatra zay rehefa avy eo fa le lalàna tena mahavariana dia hoe ny ao anatin'ny lalam-panorenana dia milaza mazava tsara fa tsy maintsy lalàna fehizoro no raisiny ny fitondram-panjakana rehefa andray an'izany hoe situation d'exception lalàna manokana mikasika an'izany amehana zany. Dia androany ve ny fitondram-panjakana dia sa amaly anetiny miara-manonja reto fa vonina tamin'izany fitondrana zany izy vonina tamin'izany hiatrika amin'izany amehana zany izy. Ny lalam-panorenana zay navoakany dia mazava tsara hoe loi organique no andraisana situation d'exception dia nitondra taonareo nandritry ny efa taona 5 taona satria 2010 no nivoaka ny lalam-panorenana zay nataonareo fa aty amin'ny 2021 dia tsy vitanareo akory nanao an'izany lalàna fehizoro zany. Tamin'ny herintaona nefa efa fantatritsika fa nanao any état de nécessité sanitaire ny fitondram-panjakana tsisy tsy niteny teto rehefa juriste tsisy tsy niteny tamin'ny fandarana rehetra fa tsy manana fototra ara-dalàna zany état de nécessité sanitaire zany. Ny tiana tenenina ao anatin'izay zany dia hoe tsy maintsy manao lalàna fehizoro aloha mba anajana ny lalam-panorenana ny fitondram-panjakana ary efa nitabataba tamin'ny herintaona hoe manaova lalàna fehizoro ianareo fa tsy manana base légale ange ty loi de état de nécessité sanitaire ataonareo ty fa le lalàna misy zay nataonareo référence dia ny lalàna tsotra loi ordinaire tamin'ny 1991
zay efa lany daty ohatra ny olona manao mofo moa zany dia zao le izy saritsary no antsika zay miaino an'ity fandarany ity anao mofo dopaina na anao gâteau na anao keky le fitondram-panjakana dia ny lalam-panorenana mametraka hoe mila lafarinina tsy lany daty mila dobera tsy lany daty mira atody tena mbola frais tsara anaovana an'izany gâteau zany anaovana an'izany keky zany fa le fitondram-panjakana dia milaza izy hoe tsika anao keky fa ny lafarinina nomeny dia lafarinina bobongolo io zany le loi 1991 lafarinina bobongolo aloha zany zay dia napiny atody lamokana zay indray le décret zay entina piarina an'le lalàna bobongolo atody lamokana dia napina dobera efa lany daty koa zay le arrêté zay entina mampiatra an'le décret lamokana dia avy eo nasiana levure fatao amin'ny labiera fa tsy fatao amin'ny mofo no nanaovana indray no ampiarana an'le arrêté zay référence an'le décision interministérielle dia inona mofo keky na gâteau tsy azo hohanina no mena an'le vahoaka malagasy satria la le lalàna fehizoro zay ny anterana raha tsy misy fa lalàna efa bobongolo tamin'ny 1991 ny ampiasaina le décret ataontsika hoe atody lamokana zay atao ampiarina an'le lalàna efa bobongolo tsy nampandalovina akory tary amin'ny HCC le décret milaza fa misy état de nécessité nationale ho alavaina zay navoaka tamin'ny 17 avril dia avy indray izy namoaka arrêté anankiroa arrêté zay efa bobongolo ihany koa efa lany daty ihany koa ampiarana n'io décret io fa ny tena loza amin'izay dia les décisions interministérielles tsy manaraka mihitsy ny voalaza ao anaty lalam-panorenana taiza mbola nisy zany décision interministérielle zany dia mandrara ny faneho-kevitra zay ny lalam-panorenana no miantoka azy liberté d'information, liberté de communication, liberté d'expression, liberté de presse, liberté d'association, liberté ho an'ny olona rehetra zay liberté de circulation dia am'vao mijery voalohany fotsiny zany dia hoe gâteau na keky tsy azo hohanina no narosinareo an'le vahininareo le voaka malagasy io mpamosavy zany manolotra zavatra ohatr' zany lafarinina bobongolo atody lamokana levure tsy fatao amin'ny mofo dobera tsy fanao amin'ny mofo no nomenareo natambatra reo nanaovana gâteau homena an'le vahoaka malagasy dia normal be raha ohatra ka tonga dia mitsangana daholo ny olona rehetra zay mahatsiaro fa miopapana ty fanitsakitsahana ny lalàna sy ny fanapara-pahefana atao fitondram-panjakana amin'ny alalan'io décision interministérielle io isaorana daholo ny mpanao gazety sy ny hainao manjery rehetra zay ny ray tanana sy ny ray feo misy moa ao anatin'izay tsy any mpanohitra fa misolelaka dia manao zay lalany ihany tsy fanomezantsiny zany satria samy mitady ny tompontsoa keliny daholo fa misy ireo tena niady kosa zay isaorana manokana ny président ny OGM na dia tsy tianareo mpitondra fanjakana raha Andriamatoa Gérard isaorana izy satria izy dia mijoro foana amin'izay fahamarinana zay sy fiarovana ny asa sy ny fahalalahany mpanao gazety isaorana ny mpanao gazety ny orinasa fanaovana gazety ny ABC ny MBS sy ny namany rehetra zay niaraka niady eo anatreha ny conseil d'état satria niady ataontsika dia oka mazava tsara eto amin'ity fandaran'ity androany noho ny fanaovantsika requête en sursis à exécution zany hoe fitoriana mba apiato aloha io décision interministérielle io napetraka teo amin'ny nivon'ny conseil d'état sy requête en annulation an'io décision interministérielle io zany hoe fitoriana eo anatrehan'ny conseil d'état mba apiato aloha ny fampiarana ny décision interministérielle sy fanafoanana io décision interministérielle io izay no antony mahatonga atsika afaka manao ty fandaran'ity androany averiko tsara tsika manara-dalàna tsara ary tsika tena hoe mahafehan'izany lalam-panorenana sy lalàna mikasika an'izany conseil d'état zany
dia zay no nataontsika voalohany indrindra hoe tsy manara-dalàna ny fandraisan'io décision interministériel io dia tsy maintsy hoentintsika eo anatrehany conseil d'état anaovana sursis à exécution atao mba hahafahana mampiantona an'io décision fanapa-kevitra kitantany io dia ny lalàna mikasika an'izany procédure atao anatrehany conseil d'état zany dia raha vao vita fotsiny fametrahana ny fitoriana eo anatrehany conseil d'état mikasika ny sursis exécution dia tonga dia miatona avy hatrany ny décision interministérielle na zay fanapa-kevitra zay ndray sy fitondram-panjakana na hoe acte administratif nataony fitondram-panjakana. Zay no antony mahatonga antsika afaka manao ty fandarany ity azonareo ngamba-zay ny MBS na ny AZ radio tsy anisan'le nandeha nivory tamin'ny maleriva sy fantatritsika izay zavatra nitranga tany fa ny antsika ny lalàna nampiarina dia izay fitoriana nataontsika eo anasan'ny conseil d'état zay no ahafahantsika manao ty fandarany ity noho ny fisiny requête en sursis à exécution dia lalàna mametraka fa rehefa déposé une fois déposé ny requête en sursis à exécution dia suspendu avy hatrany io décision interministérielle io. Ny voalaza ao anatin'io fitoriana zay nataontsika io anatin'ireo requête anankiroa ireo fa tsy maintsy miaraka apetraka izy anankiroa dia izay filazana fa tsy manaraka ny lalam-panorenana ny fangalana fanapa-kevitra ny lalàna ny anteheran'ny fitondram-panjakana ny gouvernement dia lalàna efa lany daty tamin'ny 1991 zay tsy miasa intsony amin'ity lalam-panorenana amin'izao fotoana ity ny fitondram-panjakana tsy capable akory manao an'izany loi organique zany eto indray mantsy misy iteny indray dia hoe nareo solombavambahoaka manino nareo tsy manao an'izany lalàna zany ny eto dia mazava tsara hoe ny solombavambahoaka tsy natao hanao ny asan'ny exécutif amin'izay lafin'izay pouvoir spéciaux ho an'ny filoham-pirenena ny situation d'exception ny dikan'izany manana intérêt ny filoham-pirenena sy ny gouvernement ampanao projet de loi mikasika ny situation d'exception fa tsy ny solombavambahoaka tsy izany no atao ataon'ny solombavambahoaka hoe andehanao proposition de loi izy ka resaka situation d'exception nandeha karakarain'io fa efa namanokana ny filoham-pirenenako zay nandehanao an'le asa ny anjara asa ny solombavambahoaka dia ifidy zay lalàna na tsy ifidy zay lalàna mikasika ny situation d'exception zay hoentiny eo anatrehany solombavambahoaka ka ampazava tsara ny resaka tsy anjara ny solombavambahoaka ny anao proposition de loi mikasika ny situation d'exception zay anome pouvoir spécial ny filoham-pirenena fa ny filoham-pirenena sy ny gouvernement no tokony anao projet de loi mikasika ny projet de loi organique mikasika an'izay fanomezana anazy pouvoir spécial amin'ny alàna situation d'exception fa efa tamin'herintaona izy ny teo efa tamin'herintaona ny fitondram-panjakana ny teo efa nitenena fa tsy manan-kery ary tsy mety zavatra ataonareo amin'ny lalàna tsy lalàna tsotra io tsisy base légale ny loi sur l'état d'urgence sanitaire io dikan'izany zay lalàna rehetrarehetra sy décret sy arrêté ary farany ambany indrindra moa zany io décision raisinareo io tsy manaraka ny constitution satria manohitra ny lalam-panorenana zay no motifa ao anatin'ny requête zay napetraka ny atrehany conseil d'état tiana tenena ao anatin'izay zany dia le tsy fahalalana ary tsy fahaizana mitondra gouverner c'est prévoir ila tokony efa tamin'herintaona nanao lalàna fehizorona dia mety daholo ny zavatra nataonareo na dia manakombombava-nay ary raha ohatra ka minety ny référence nataonareo fa tadidio tsara zay voalaza ao anaty lalam-panorenana ihany nefa tsy maintsy apetraka ao anatin'ny lalàna fehizoro ary tsy maintsy apetraka ao anatin'ny décret ary tsy maintsy apetraka ao anaty arrêté ary tsy maintsy apetraka ao anatin'ny décision fa tsy hoe zavatra hafa no voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana dia zavatra hafa nyresanareo ao anatin'ny décision anareo iny ka io mazava tsara hoe fa nitsakitsahana bevata ny lalam-panorenana ary tsy afaka miala tsony nareo fa afabaraka tanteraka ary mibridana ao anatrehan'izao tontolo zao hoe ny Madagasikara état d'urgence sanitaire dia ny mampasitrana ny covid dia ny fanampenabava ny mpanohitra sy ny olona rehetra zay manao fanohikevitra politika zay ny fanafody mba hita nyity fitondram-panjakana ty manao décision interministérielle izy manafoana ny fanohikevitra politika dia zay no mahasitrana ny olona zay fanafody hitanareo mety
tena mampime tena hoy ia hoe tena jamba fampitarika nareo ary alainareo baraka mihitsy nireo mpahay-lalàna ireo juriste ao anatin'ny fitondram-panjakana. Ireo zao dia menatra tanteraka mihitsy hoe fa iza ary reto olona reto nampanaonao foana nyty fitondram-panjakana reto minisitra anankidimy reto. Fa iza ary satria taisolelaka daholo dia tsisy mahasamiteny satria matahotra sao dia sorona amin'ny toerany any ivelany ihany a rehefa manaonao kitotohatra zao ny fitondram-panjakana tonga dia mametraka démission satria na ny communauté internationale raha dia tena mitsangam-bolo tanteraka hoe fa ino nyty recul sy dérive dictatoriale ataon'ny fitondram-panjakana ty midina mididy jadona tanteraka tsika satria ny fanampenam-bava ny liberté d'expression, ny fanitsakitsahana ny liberté de presse, liberté de communication, liberté d'information, dia fanitsakitsahana ny atao hoe démocratie ary fiemorana ary fatongavana any amin'ny didijadona tanteraka. Dia mba menatra fa manala baraka be ianareo tena afa baraka ary mibridana tanteraka mihitsiny. Ino moa zany efa ranoraraka tany. Ka na isy ara ny fiemorana hoe rétractation amin'izay décision natao vao maika mijustifier ny tokony ametrahanareo felana fa dikan'izany nanao kitotonareo, dikan'izany nanao fatanotaninareo ary tsy maininina. Averiko mihitsiny tena hoe tsy mahay ninina dondrombelona. Na ny mpianatra première année ara mahay mafy tsara n'izany resaka liberté de presse zany. Zany resaka liberté fondamentale zany. Dia fitondram-panjakana ve dia tsy hain'izany. Fa manao fanahinina koa. Ary izay micomprendre raha ohatra ny eto miara-manonja micomprendre hoe satria izahay dia namoaka horonan-tsary izay tena hoe afa-baraka tanteraka ilay filoham-pirenena tamin'ny teny izay nataony sy fampanantenana izay nataony. Vita compilation, vita tsara ilay horonan-tsary. Fa afa-baraka koa ilay fitondram-panjakana amin'ilay business atao. Izao zao mihiditra amin'ny resaka vaccine tsika. Mitovy ny CVO koa ny anaovana an'io zao. Misy business goavana be ao. Ny mpanohitra dia amin'ny telefona tsy maintsy miditra amin'ny fanaovana vaccine tsika. Fa miandry aloha dia nitamatama teo fa ray volana mahery milaza. Efa firy ny maty. Nefa olona tokony firy ny voavonjy. Na ny fanafody ara-tsy voaviditsika ara-potoana. Ny oxygène ara-tsy voafehitsika. Tsika nge mbola tsotra ny any Inde. Fa io efa mananontany io satria mbola avelanareo mibananaka be ihany eny amin'ny sidina eny Ivato, ny any amin'ny aéroport zany. Ary nareo dia mpitary vato bilam-bava. Tamin'ny conseil des ministres tamin'ny farany teo dia efa mazava be ny voalaza tao hoe tsy mampiditra ho mpandeha avy any ivelany tsony. Na inona antony. Fa inona tsy mierina akory ny firy andro larobia mamoaka an'izany conseil des ministres. Tonga ny lahady sabotsy dia efa zava-doza ny ataonareo satria mbola misy vol ny Air France izay nanao buzz be izay niparitaka be tao anatin'ny tambajotra serasera hoe feno olona tonga avy any ivelany avy any Frantsa izay efa mampatahotra satria efa tonga any ny variant indien zay loza tatao be atsika eto Madagasikara. Dia inona indray nataon'ilay directeur ny talehan'ny serasera ny amin'ny présidence hoe efa prévu indray hony io. Tamin'ny voalohany izy miteny hoe efa tena tsy misy olona miditra intsony eto fa rehefa tratratra amin'ny sary hoe manotondra proof daholo ny olona rehetra dia indray izy fa niteny hoe efa nazo alalana indray hony io tamin'ny 30 mars. Ka 30 mars ange efa tamin'ny farany volana efa tamin'ny noviny zany. Fa le conseil des ministres tamin'ny larobia vao natao teo nge no niteny an'ilay hoe tsy mampiditra mpandeha avy any ivelany intsony na avaiza na inona antony. Avy eo indray izy dia manitso hoe efa nazo alalana tamin'ny 30 mars io sidina izay tonga tamin'ny lahady io. Ore olona mihevitra ny olona tena adala mihitsy mihevitra ny vahoaka malagasy efa adala efa miorooro ty amin'ity aretina ty. Zany le fomba fitondram-panjakana fitondrana an'ity fanjakana ty. Ka averiko etona ho ia hoe matotsika mitabataba toy izao dia noho ny tsy fanajana ny lalam-pandriana. Noho ny fandraisana décision interministérielle kitanotano. Noho ny tsy fahazakanareo an'ilay démocratie sy ny fanekianana izay atao ato amin'ity fandaran'ity. Ary tadiodio tsara fa matoa mahery vaika ny fanoherana sy ny tsikera izay ataon'ny mpanohitra dia ny dikan'izany be loatra ny fanaovana kitoto
sy ny tsy fanajanareo lalàna ao anatin'ny fitondram-panjakana. Raha zavatra kely tsisy dikany ange tsisy olona ndeha ilavanina ka ndeha itsikera isan'andro isan'andro. Fa arakaraky ny mahalehibe ny adalàna ataonareo ao, tadidio tsara fa lehibe ary goavam-be ny tsikera izay ataony mpanohitra. Nareo nge no mame asa be anay e. Raha mitondra ara-dalàna nareo tsisy kianina, inona mono taonareo fa dia afa-deo mangina ny mpanohitra. Fa nareo isan'andro isan'andro zao mame bala itofirana nareo. Ary io décision interministérielle io ny anisan'ny bala ngeza be itofiran'ny olona rehetra nareo. Isaoranay hatramin'ny communauté internationale izay mitsangana manohitra an'io. Ary izay koa efa niteny hoe amin'ny alalan'ny filohan'ny RMDM izay nanoratra tamin'iny andro tsy iny ihany namoanareo ny décision interministérielle reny. Mino zay fa mafy be ny pression manjoan'ity fitondram-panjakana ity satria nikitikitika fahalalàna maneho hevitra, fahalalàna mampafantatra sy mame vaovao. Aza diny tsara zay fa tsy hoe olona dala akory ny eto Madagasikara dia le vahoaka barabaraina tsy avela mihaino vaovao. Aiza koa misy izany mandray fanapa-kevitra dia hoe amin'ireo faritra anankidimy ireo ihany tsy azo anaovana an'ilay fanehoana hevitra amin'ny alalan'ny hainao manjery. Ohatra n'le nanapahana n'le MBS tamin'ny canal satellitaire ihany io, fa misy toerana izay afaka mihaino an'le sy maharaka vaovao, fa misy toerana dia ahilika tsy mahazo mihaino an'le vaovao. Dia mitovy an'izay ihany zavatra ataonareo io zao. Satria nareo nge tsy masakana ny YouTube sy ny Facebook sy ny internet e. Tsy masakana ny teknôlôjia nareo ary porofo nataonay iny. Ary niporofonay mihitsy hoe na dia sakanana raha tsy mahazo miteny miara-manonja. Nalefanay amin'ny YouTube izy, afaka niteny soma tsara ny filohan'ny RDM, filoha Ravalomanana. Ary tsika nitenteny hoe tsy maintsy mahita fompontsika ahafahantsika mampita an'izay afatra. Ary rehefa zavatra manohitohina ny fahalalàna dia tsy maintsy dénoncena ary tsy maintsy condamnena, tsy maintsy melohana ary tsy maintsy tenenina zany. Zavatra tsy mety ny zavatra ataonareo dia avela fotsiny amin'izao. Zao no fotoana fanaovana débat ny ivelany ihany. Ary ahitana hevitra be dia be hoe ahoana no atao mba ahafahana miady amin'ity Covid ity. Fa nareo moa zany dia araka ny teneny tao hoe samy jamba mifampitantanao samy miaraka any akady daholo. Fa le vahoaka malagasy hoentinareo amin'izany dia maka décision mampime maka zavatra atao itofirana nareo foana. Resaka Covid, resaka confinement total moa ny resahana aty, total amin'ny ahoana moa izy io. Zany confinement zany rehefa confinement dia confinement na manao na tsy manao, fa tsy manao zany confinement tsy tapa-kevitra zany na tsy tonga vola zany. Dia ny zavatra mampime dia le misy note avoaka ministère resaky isa-minitra voaka tamin'ny sabotsy ny atao hoe tsena dia épicerie, nefa ny tany amin'ny conseil des ministres dia hoe ny tsena kely pokotany. Ny tsena kely pokotany nge tafiditra mpivarotra charbon, mpivarotra légumes, mpivarotra anana, ny mpivarotra voankazo, mpivarotra reny tapaka reny kininina ina moa kitay menaka reny. Dia sahanareo no misambotra an'ilay olona satria reny olona reny mivoaka mitady ny haniko haniny, mitady rano hatramin'ny pompy angalana rano ary ny tapahana dia hoe ny olona tsy mahazo matsaka. Fa monono olona nge reny ataonareo reny. Izay no mbola tenena hoe fandraisana ndraikitra, fanapahan-kevitra tena vendrana, mpamono olona. Charbon atao in'ny olona charbon izy nareo zany aminareo ao. Ny épicerie nareo nga mivarotra charbon, ny épicerie nareo nga mivarotra anana, ny épicerie nareo nga mivarotra zavatra madinidinika izay ilain'ilay vahoaka madinika indrindrandrindra. Ny any amin'ny tsena fokotany reny natao hoe tsena pokotany. Fa dia Sénégal mahazo baiko daholo hatramin'ilay mpanatanteraka an'ilay misambotra olona averiko eto anaty lalam-pandrenana mazava tsara. Tsy misy olona azonareo samborina anaovana arrestation arbitraire na tazomina arbitrairement. Raha ohatra ka anao garde à vue ny olona 48 heures nareo, dikan'izany misy fitoriana mikasika an'ireny olona reny. Nisy fitoriana ve mikasika an'ireny olona nandendeha samborinareo, mireharena reo fa nisy olona 400 ny samborina dia nitazomina 7 ora
tika zany ke détention arbitraire nataonareo e, arrestation arbitraire. Mafantatra an'izany daholo ny olona, ny polisy, ny olona mikirakira ny lalàna, mpisolo vava, niza mafantatra an'izany, ny OPJ tsy azo atao manao arrestation arbitraire toy ireny. Satria fa le olona varotra charbon dia samborina angata ao anatin'ny didy araka ny tenentsika hoe ny décret nampiasainareo ara décret tsy nandalo tany amin'ny HCC, ny loi organique ara tsy misy akory, zavatra loi organique loi ordinaire efa bobongolo, décret ohatrany atody lamokana no nampiasainareo dia isamboranareo an'ireny olona reny. Tsy rariny loatra, tsy rariny, tena tsy rariny mamono olonareo. Mila rano ny olona rehefa miaina, anaovany sakafo isasana sy ny sisa, mila charbon izy andrahoany sakafo. Tsy mitovy aminareo nge izy e, hoe afaka alzoma dia afaka mividy an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ary ny tsera-pokotany dia tsena-pokotany natao an'ny vahoaka izay mikasika amin'ny fiainany sy mpiapaina izay ilainy rehetrarehetra no izy tokony isokatra. Ary tsy mijustifie ny ninona mihitsy ny fisamboranareo, ny fampijalianareo an'ireny olona reny, nitazominareo 48 heures, no sazianareo toy ireny, ampitondranareo moalon vato be. Fa nga reo olona reo nga voasazy manao gadra lava nga reo olona reo. Tsy mijustifie mihitsy ny hoe amena izay nataon'ny fitondram-panjakana ny anasaziana an'ireny olona reny ohatr'ireny. Olona voasazy ny lalàna izy, raha misy didim-pitsarana na misy zavatra mahasolo an'izay ahafana manao an'ireny olona reny. Marina fa mety misy olona mafilo tsy mety manao an'ireny cache-bouche sy ny sisa rehetrarehetra reny. Fa zay dia efa niteny hoe na ny fanaovana an'ireny olona reny hoe manao travaux d'intérêt général raha tsy misy lalàna mamela anareo hanao an'ireny zavatra mamoetra reny amin'ilay vahoaka amin'ny olon-tsotra ohatr'ireny. Fanapara-pahefana miompampandreny zavatra atao reny. Ninona zavatra teneninareo, ny constitution migarantira ny liberté ny tsirairay. Misy fomba hafa afaka natao fa tsy reny e, tsy zaza vao reny na miaramila vatatay reny ka ampijalianareo ohatr'ireny hoe reny mila faizina aloha, mila filany. Fa olon-tsotra reo, nisy ray mpianakaviana, misy ray mpianakaviana dia mbola nafatratra ohatran'ireny omby reny sanatria ny vava. Mampirevolte ny zavatra ataonareo. Satria noho ny décision izay raisinareo manomboka androany ho an'ny fandaharana miara-manoza, manomboka androany tsika miexige ny fitondram-panjakana, manaovy ianareo loi organique aloha alefaso an'ny antemeram-pirenena dia mba nytany io ny hevitry ny solombavam-bahoaka sy ny loolona. Atoronay mihitsy ny lalana tsy maintsy atao. Zay nareo vao manao an'io décret mikasika ny état de nécessité na sanitaire io. Rehefa tsy mahavita an'izay nareo dia ravao, dia mela daholo, mametra démission, tsy mahay nininona daholo. Tena tsy mahay nininona toy izany. Ary zay le hoe fanidina ny ainao manjery zany. Tsy mitombona ary mamoetra tanteraka mihitsiny. Zay eto ny alanareo, zay ny zakanareo, ny eto amin'ny miara-manonja, ny mpanohitra ny zakanareo. Sakrifiena daholo ireo aina manjery rehetrarehetra reo. Dia aveo dia hoe monsieur rétracté amin'ny décision. Inona ary ty manao lelon-jaza ty? Na manao na tsy manao e. Fa rehefa manao dia ataovy ara-dalàna, ataovy manaraka ny lalam-pandrenana izay ny laninareo fotsiny io. Fa raha mbola tsy mahavita manao an'izay loi organique izay nareo dia tadio tsara fa zéro manatody. Tsy mendrika ny hitondra. Tena tsy mahay nininona. Manala baraka ny jurista izay miara-miasa aminareo ao. Dia ireo koa moa izany tsy manan-tsafidy. Rehefa tahiary asa aminareo dia tsy manan-tsafidy. Fa tadio tsara fa tondron'ny olona molotro nareo. Ireo ONG rehetrarehetra izay manondro molotra anareo sy mitabataba anareo isan'andro io hoe miteny hoe aiza le loi organique izay tokony ampiarina n'ity lalam-pandroenanareo ity? Tsisy. Inona ny base légale n'ity décret mikasika ny état de nécessité sanitaire ity? Tsisy. Satria mangala tahaka ohatran'le olona any am-pianarana io. Mangala tahaka fa tsy mahay mangala tahaka. Mangala tahaka ny any France nanao état de nécessité sanitaire ny any France. Zareo inge ny consulté ary niara-miasa tamin'ny Assemblée nationale ny. Fa ny antsika tsy mahay miara-miasa amin'izany fa ao moa izany tena ianjona be. Mahay be. Manala baraka ny olona. Mbola averintsika iny orona tsara iny averentsika iny ary ho hitan'ny olona iny amin'ny fotoana mamety anazy. Fa zany mba filoham-pirenentsika sy ny
mpitantana ny firenena eto amin'ity Madagasikara ity. Efa mandeha dia mandeha ny fotoana izay sisitra tsy voatenitsika eto a iverenantsika rapitso. Faraka ny teneniko teo, rehefa te hitondra dia fara hafa kely ny zavatra farany izay kely izay tokony ho hay dia mividiana constitution. Tsy lafo be iny dia ataovy andoam-pandriana eo. Isaky ny matsiaro dia mba vakivakio. Dia mba manontania olona mahay lalàna ilo akaikinareo raha ohatra ka misy. Nareo moa malaza tsy manana tsy miconsulte zany mpanolo-tsaina zany fa tonga dia ao anatin'ny lohanareo tao fa nareo tapaizana be mantsy. Baka plus 24 nefa koa misy baka moins 24 ao, baka moins 5. Misy an'izany be dia be ao, any faratapony any mihitsy. Io moa tsika vahoaka no lazaina fa nifidy a. Dia mba mieritreritra koa tsika manaraka hoe baka plus firy na moins firy moa ty olona ity. Mba olona mba navita nianatra sy mba manana saina mba tia karokaroka ve. Sa olona manana paresse intellectuelle kam mampiasa saina. Ka izay ao anatin'ny lohany fotsiny mandeha hoe ninona zavatra tenen'ny lalàna sy ny lalam-pandrenana dia tsy rara iny zany. Hatramin'ny fanitsakitsahana ny zo fototra maha olombelona. Zo fototra, tadio tsara fa violation droit de l'homme. Tena manosiosy ny maha olombelona ny zavatra nataonareo tamin'ireo olona ny samborinareo tamin'iny sabotsylahady iny. Mafantatra an'izany nareo mpitandro filaminana. Maninona nareo no manaiky ampiasaina manao zavatra toy ireny e. Nareo ke miainao anatin'ny vahoaka e. Mivady amanjanakareo ke olona sivile daholo e. Fa maninona manarotatra an'izany. Vahoaka efa sahirana efa matahotra mafy amin'io resaka aretina ity. Zao tsika mbola matahotra amintsika amin'iteny zao hoe hiditra ndraiky io zany variant indien zany. Loza, tena loza. Satria avela mibanabana ny seranam-piaramanidina. Dia aveo mbola anaovana sinema hoe apetraka ary amin'ny hôtely malaza ary e. Atao an'izao hoe fa iza no garantirantsika fa raha ohatra ka negatif ny test ny lany-tany ka tonga eto izy dia tsy nifindrany. Entre ny fotoana anaovany an'io PCR io ke mety fotoana izy, misy fotoana izy mahazo an'io aretina io e. Ary tadidio tsara fa ny variant sud-africain ny fampidiranareo vahiny sy olona avy any ivelany tany anosy be no natonga an'io tonga eto Madagasikara. Io no problème be manao sorona ny hainy daholo ny mpitsabo ny mpanampy sy ny sisa rehetrarehetra avoaka malagasy rehetra. Tena miondrika donatrea ny fianakaviana manana ny fahoriana manamanjotsika rehetra satria be loatra le izy, tena be loatra. Miteny foana hoe tsy fotoana fanomezantsiny fa raha tsy nisy ny adalàna nataonareo tsy tonga ohatr'izao tsika. Dia mbola sokafana ohatr'io ihany sanatria mivava. Nareo raha tsy mavita kory mifornir miantoka fanafody lovinox hatramintsika miteny zao tsy ampy tsy misy e. Ninona zavatra teneninareo efa tsy resahanareo tsony ny fanafody satria efa mitabataba daholo ny anty amin'ny Facebook tambajotra serasera rehetrarehetra. Ny any ataonareo dia managadra ny olona nanao business na fanafody. Fa rehefa nareo manao business mamofady eto amin'ity firenena ity dia libre daholo, afaka manao izay tiana tao. Rehefa nareo no manaparitaka ny aretina eto amin'ity firenena ity dia tsy azo enjehana, lazaina fa mpanakorotana izahay. Fa rehefa ilay vahoaka malagasy kely mandeha nianiko aniny tady nianiko aniny no mivoaka sabotsy sy lahady dia atao ohatran'ireny criminel reny. Fa misy criminel plus que criminel eto amin'ny fitondrana ity. Ianareo napiditra an'io aretina teto Madagasikara io. Izay no fitondrana ny fanio-kevitra androany. Rapitsy mbola toy izy atsika io a. Araka ny tenentsika teo. Tsika tsy maintsy misy fomba ahafahantsika maneho hevitra satria ny mpanohitra tsy azonareo tapenam-bava na ny fomba inona na ny fomba inona. Ary tsika miady hatramin'ny farany. Ho an'izany fahalalahana sy fanajana ny demokrasia zany. Zay ara kopakopa-tana ho antsika rehetra izay manaraka zao fandaharana zao. Ary zareo nge manaraka an'ity fandaharana ity hitatsika rehefa amin'le fijerevana amin'ny fil ny olona manaraka an'le fandaharana. Hita hoe rakotra be kopakopa-tanana ho anareo. Tapitra izy ity aloha zany a somary nioatra ny fotoanantsika androany satria nanakambara daholo izay rehetrarehetra teto a faranantsika eo ny androany a mankasitraka ny teknisiana rehetra izay manao an'izao manatotosy zao fandaharana zao a dia samy tahin'Andriamanitra indray tsika rehetra ho amin'ny rapitsondray.